that said had four foundations. The foundation of faith was Abraham. The foundation of love was Isaac. afatra ny toriny ny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny Lahy Sanganasa ny alahady ariva fa 5 Jolay 1490 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. The fourth foundation, Abraham portrayed Christ, of course. Let's bow our heads now for prayer. Andesika iondrika ankehitriny mba hivavaka. While our heads and hearts Ny lohantsika sy ny fotsika raha mbola miondrika eo anatrehan'Andriamanitra manontantena hoe fireto no manana fangatahana izay tiany ho tsarovan'Andriamanitra amin'ny fanangananareo ny tananareo fotsiny. Eny azony ao am-ponareo ny fangatanareo eto raha hivavaka sika. Tompo Jesosy eo, ianao lay loharanonay tsy mety ritra. Meteza hikorina aminay ianio Tompo, ary diovy zay amin'ny tsy finoana rehetra sy ny ota rehetra mba hahafahanay hoe eo amin'ny fanatrehanao ankehitriny amin'ny fahalalana fa manan-javatra ilainy zay, saingy fantatray fa mpanoto zay ka tsy mendrika an'izay mety ho fitahina nefa raha mieritreritra ny aminy zay tonga sy naka ny otanay koa rehefa eo ny rany dia tsy zay no eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa izy, fa ny feonay amin'ny alalan'ny rano fotsiny zany, fa ny rano no miteny. Andriamanitra diovy ary ny fonay amin'ny ota sy ny tsy finoana. Omeo anay zay iriny ny fonay satria tena eo aminay mariny reny faniriana ny anompo anao reny. Eo amin'izao toerana ahitana fahosana sy fahoriana misy zao, ireo zavatra eto amin'izao toy zao miatra aminay matetika dia ny ahatanteraka anay. Zay no nambara taminay fa hoy azagagany amin'ireo fizahan-toetra mahazo anareo ireo, ny asa asoanay ihany ny ataon'izany ary ahatanteraka anay ka hitondra anay eo amin'ny toeran'io reny fahatsapana lehibe eny amin'ny tany ay reny. Teo no namolavolanan'ireo lehilahy marina olo masina. Misaotra anao zay ny amin'ireny fahatsapana reny Tompo, tsy sitrakay velively sanatria ka tianay ny anao zavatra mifanohitra amin'ny sitraponao, fa mangataka zay raha eo mba hitondra anay nakaiky anao kokoa reo zavatra eo. Ary rehefa lasa mavesatra loatra ny entana ka tsy vitanay intsony ny androso dia asandratra ny tananay ary mitarainy zay amin'ilay rainay. Dia aoka ianao iaino avy any an-danitra Tompo, sitrano zay omeo anay ny fahasalamana ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Da io ny teninao za marainy zao Tompo, ny teninao ny fahamarina. Ary tafangineto zay ankehitriny atao am-piangonana vavaka zay ho andralany villa sy ho andralakapsa ralakolisa sy ireo mpitoroteny hafa rehetra ary reo mpandamitra raha, reo diakona sy ny mpiangona rehetra ary vahiny tonga atao anivonay ho andro tsarovana enany izy ty noho ny amin'ny fanatrehanao. Eo ambanin'ny fiandrasana lehibe zay amin'ity marain'ity Tompo, fa tampoka ny nalalanay hoe hanao fivoriana. Tsapanay fa misy tanjony zany, ho tratrany ny tanjonao Tompo, satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany, raha ankininay aminao ny tenanay. Amen. Mahafinaritra ny maheto sy ny tafavory miaraka amin'ity fiangonana feno olona ity. Tsy neritreretiko kanefa saiko tonga eto ny rehetra nio maraina satria zara raha nalala ny tenako manokana hoe aketo vao avy any Philadelphia zahay ka de tonga neritreritra fa tsy maintsy akany Arizona faingana mba anao fivoriana fandevenana ho an'ilay sakaiza. De ny kapiteny Jim Mosley zay tena tovolahy sarobidy sy tsara toe-panahy netiko ho an'i Kristy voatsela. De reo Mosley telo miralahy fa ny anjerany anankiray tamin'izy ireo tao amin'ny fiaramanidina izy ndray andro iny ka maty teny eo. Tavela tao amin'ny afo nandritra ny 10 ora talohan'ny nakan'izy ireo azy koa lidy 20 taona, ny vadiny de 20 ary namela zanaka madinika 3, ny zokiny indrindra de 7 taona. Tena mampalahelo ary izy ireo rehefa nentin'izy ireo izy de voaterina levo ny ampitson'iny ihany ka za raha tsy tratrako ny nakany fa nanoratra tany fotsiny aho na nandefa telegrama ny amin'izay saiko lazaiko na izay mety ho nolazaiko tamin'ny fadevenana andrala Mosley. Misy sasany amin'ireny zavatra ireny no tsy haintsika zavaina nefa dia ataony miasa asoa ny zavatra rehetra ho amin'ny fanompona ny tompo no mahito antsika ny maraina amin'ny fahalalana fa
fa mino an'andriamanitra sika hoe notsika fa andamina ny zavatra rehetra am'izay tsara indrindra izy na inona io na inona ary natoa inona fivadiany raharaha fatatsika fa tsy maintsy miasa soa zany nampanantenan'io izy tsy maintsy zay tsotro zao ny fandehana matetika no tsy haintsika zavainy zany misy fotoatsarotra mafy andalovana nefa fatatsika na de zany azy fa marina io satria milaza ny baiboly fa marina io ary ny baiboly ho atsika dia andriamanitra amin'ny endrika taratasy eny tsy maintsy misy toerana metrahantsika ny finoantsika ary raha zana izay hafa amintsika am'ty fiainanyity no niezaka ny anana fahombiazana eo amin'ny fiainana ka lasa matetika ho mpanefoefo nefa anao inona am'izany mosika tsy maintsy ho tonga eo amin'ny fiafarany dia isika ka masoa atsika amin'inona zany eo hitanareo fa ny vola de diti-pananana vonjimaika entina ifanakalosana saingy tsy azonareo atakalo fiainana zany andriamanitra irery ny manana fiainana koa tonga sainy sika fa amin'ny endrika negatif ny mahita atsika ary raha mbola misy ihany ny negatifa de tsy maintsy misy ny pozitif tsy afaka isy ny negatif raha tsy eo ny pozitif eny satria no lay pozitif no mampisy ny negatif toy ny fanananareo sary negatif eo amin'ny zavatra iray tsy maintsy anoany lay zavatra na ny otifirina fa mitifitra n'lay fitaratra ny azavana raha tsy zany de tsisy an'izay mety ho negatif koa rehefa hitatsika fa ny fiainantsika eto dia araka ny negatif ary fatatsika fa isika neka araka ny endriky ny karazam-piainana anoany de fatatsika fa nisy pozitif anoany zay voatifitry ny azavana ka zay no namoaka taratra n'lay zavatra misy eto tany ary sika de io taratra zany io fotsiny anoany lay tena zavatra raha tsy zany misy de zany olona mampalely voafitaka indrindra eto tany nandanindany ny fiainako foana fa antatra nefa tsy amin'ny fisalasalana mihitsy fa eo zany hitanareo zay no antony mahita atsika hitanareo rehefa mahitanareo vahoaka avy manerana ny firenena nefa fotoana fonina lalanareo ary nandray maninavina fotsiny de zay no mahatonga matsiaro kely tokoa rehefa tonga amin'ny fivoriana toitony afieritreretana fa misy olona nandeha manjato ny mail maro eto mba hoety fotsiny ka natrehana fivoriana minitra vitsy de nipetraka eto fotsiny nisy vehivavy vao natsikaritra fa teto izy ndray andro iny ary laza hoe aseho ihany toerana namindrany io lehilahy io de avela ho amindra ao an-damosiny eo amin'ny tany hoy izy fa ho sitrana eny toy zany no inony olona nareo hoe solo tena ny kristy ny tena ka ina ary no tokony ataotsika tokony hitandrina mafy sika satria tsy ny tenanareo ihany no mpitenareo raha misy fahasoana fa mpitenareo ny hafa zay manaraka anareo koa tsy mahalala anara-piangonana na ny hafa koza ampitodiana anareo ah zavatra tokona ihany no ametrahako ny finoko raha nino ahy ianareo dia arao zay ambarako anareo satria inoko ny baiboly io ny tenin'andriamanitra orava ny hafa rehetra zary de izy no fiainana teny izy eny fantatra anareo fa rehefa tonga eto aho dia zonikely anareo nivavaka tamin'andriamanitra rehefa natsapany teaketo ah androany nanana fiaonana siantso sy ny sisa maro tokoa ah voateriny aona tamin'ny sasany tam'zany ah tamin'ny maraina ary hoy ah tsy salasalana fa angataka itory rahalany vilona zomata amin'io de hoy mety angataka itory rahalany vilona rehefa zay no nataoko de nivavaka tamin'andriamanitra tena mafana be eto mafana be ka tsara tamitsika izy raha nandefa ranonorana ka nampitony alay fanana amin'ny gaingainy ka nanome atsika maraina mahafinaritra ny maraina mangataka ny irotsahany fahatsarany eo amin'ny tsiraray aminareo ka ho tsarovanareo hatrany ny mahita anareo za marainy zao ho eo aminareo aneny fa soavany sy ny fitahiny omaly ariva de namangy an'lay sakaizana rany rahalahy bilidor tsy mahita azy eto ah ny maraina mety misy ato tsy fantatro io izy no fa teo petreretana hoe mahianitra efa raiky amin'ny sy folo taona nefa mbola mirifatra manivatsivany ny firenena mamaky ny tany ahy ary mamaky an'ireo tendrombohitra feno ranomandry sy reo lalana malama tsy voatery ny anao an'izany izy nanao soa taminy andriamanitra tsy voatery ny anao an'izany izy afaka nipetraka tany an-trano izy ary anana an'ireo mpanompo mikopakopaka azy raha zay ny tina misy zavatra nefa nitranga teo amin'ny bilidor nateraky indray izy ary rehefa nisy zany misy zavatra niditra tao am-pony ka niantony ivelomany sisa de ny anatrika an'ireny fivoriny reny ka raha izano natao vavan'andriamanitra movaka nitaka sakaiza aleko kokoa faty avelao ary ah hiteny amin'ny marina ny fahamarinana avy amin'ity baiboly ity koa ten'andriamanitra zany mamerina ny voalazany fotsiny ah ankehitriny tia maky zavatra vitsy avy amin'ny baiboly ah alohan'ny
makitsika ho tiako ny ilaza hoe inoko farariva no takariva isy fandraisana ka ianareo zay efa paketo atoerana mazava ho azy mety iverina any an-trano ny vahoaka sasany satria voatery ny asa izy ireo fa ianareo paketo atoerana ka mpiankina eto tsaroa fa anolotra fandraisana ny rahalahy rariva eny eo mpiandrasana ny antso farany akaresana any Afrika tsy ho tian'izy ireo tsy ho namela niditra tany amin'ny mamisionera izy ireo ka ny fomba tokana nahafahako niditra tany ho any Kenya tenako any Uganda sy Tanzania ary ny fomba tokana ahafahako makany zao aloha tsy amela hiditra any reo fiangonana satria tian'izy ireo nitoriko zavatra makasika an'izao sy zao any Afrika any ary tsy tiako ny akany raha izany tsy manana fiatsarabela tsy ampy aho mba hanao toy zany na milaza amin'izy ireo ary hoe tsy tompoko zay ataon'Andriamanitra tapoky any no toriko zay ihany hitanareo nefa azoko antoka fa tsy zay ny zavatra tian'izy ireo ampianariko koa reo batisa trinitaire sy sisa toy zany ary niady hevitra an'izy ireo tsy saingy nisy nanasa anao fivorina lehibe iray de rahalahy Boze eo andala pahitana mazava tsara izy ny zavatra inotsika ka de nangatahana tamiko niditra any tony ny andeha hiaza raha mamela hiditra izy ireo tony hoe andeha hiaza raha mahita olo lilaza fa hitondra hiaza am'izay fotoan'izay rehefa tonga any lay mpitsabo ao am'lay ambasady any dia sakaizaoko akaiky avy ao Chicago izy ary raha vao tafiditra eo ny tenako de laza izy hoe indro efa eto raha Branham andesika anao fivorina am'izay raha vao tonga eo a de tsy afaka andahany ambasady raha toy izy ireo ko de miezaka mikarakara am'izay lafin'izay izy ireo ankehitriny ko de matoky aho fa raha sitrapon'Andriamanitra zany de ho toy zany ny fandeha hitanareo ankinina aminy fotsiny zany raha tsy zany de ampandrianareo tsy tiako ny raha sitrapon'Andriamanitra any eo de tiako ny tory mikasika an'ireo tropetra fito fa ho fivorina 7 andro eo zany ary tsy hoe am'ty tabernakle ty sika angamba izahantsika ny azo alay trano betsy eny tsy netrenetiko mihitsy fa nisany io trano be vaovao io vao naorina etsy fa teo mihitsy ny toerana nahitako an Jesosy voalohany tao amin'ny fahitana miorona zany ankehitriny misy trano be naorina eo amin'ny faritra io mihitsy nakeo andra iandro iny ijery an'io rehefa nijery aho ka nahita azy nitodika ny antsinanana tsaronareo ny tantarako an'izany fony ateny ka nivavaka ho an'ny raiko zazalahy kely mbola zazalahy mpitoroteny teo no nahitako azy nandingana nijery azy nitsirirana ny lohany raha avy teo amiko nandeha nanodidina teo foana nisokafako tsara ny feoko teo amin'ny tsafeny bozaka fa nijery hatrany aho nefa tsy nitodika mihitsy izy de natsoky ny anarany Jesosy ary niodina izy nanintsitra ny tanany de zay ihany nitsaroko mandra-piposahany andro ka de niverina avy tany an-tsaha rehefa niposaka ny andro mety amela hitory an'ireo tropetretitreo ary ny tompo na aiza zany na aiza ho toany ny sitrapon'Andriamanitra avadio ny baibolinareo ankehitriny ny Isaia ny fahadimy ny toko fahatelo amby 50 amin'ny Isaia eny matoky sika fa Andriamanitra no hitandreo ezaka kely ataotsika ny ho tonga miangona eto any maray vao tonga avy any Philadelphie zahay zay natao amin'ny fivorimben'ireo lehilahy mpandrarany filazantsara feno ahy ka niainareo fijoroana vaovolombelona isan-karazany nataon'izy ireo sy ny sisa tany aveo teny amin'ny lalana iverina za de zasy Billy Paul ary Rebecca sy lay zanaka vavin-dralahy Collins Betty Collins kely fa Billy de tena tia torimaso ary Becky mbola maresy azy ka de zasy Betty no niresaka fa nipetraka tao aoriana niaraka tamin'ny Becky izy teo amin'ny sezaorina ary nisy zavatra teny an-dalana hitako nitranga ary rehefa hitako zany de nisy zavatra nandona ary Betty raha eto izy de natsikatra fa nitsahatra tsy niteny aho ary nanomboka nandray zavatra tsoratra teo amin'izay ny nakako ny lahateniko any maraina ankehitriny andesika hitsangana raha sitrakareo eny hitsangana sika ho fanajana ny tenin'Andriamanitra raha maky aho ny Isaia toko fahatelo amby 50 iza nino ny teny nampitondraina anay ary iza no nampisehoana ny sandrin'ny tompo mario fa fanontaniana no anomboany fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny silofikazo amin'ny tany karakaina tsy nanana endrika na fahatsaratare izy ary anjery azy sika de tsy nisy hatsaratare andritsika azy natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy
a man of sorrow, lehilahy ory acquainted with grief, zatra ny fahoriana and we hid as it ary were tak'izay our tsy faces tiany olo from him. kojerena akory izy He was natao despised, tsinitsinina izy and we esteemed ka him tsy not. mba nahoantsika Surely he nitondra hath ny borne our aretintsika grief, tokoa izy and has sady carried our nivesatra sorrow. ny fahoritsika Yet we did ka esteem nosika kosa him nanao azy ho ny kapohiny stricken, sy nasiana smitten of andriamanitra God, ary afflicted. napahoriana But he was nefa izy wounded for our de transgression. voalefona noho ny fahatsotsika He was sy ny bruised torotoronina for our iniquity. noho ny The elotsika chastisement ny of our peace fampijaliana was anazy upon otsika him. fihavanana no namelezana And with his azy stripes ary dikapoka taminy no nahasitranana antsika all we like sheep isika rehetra have de gone samy efa astray. nani tahaka ny We ondry turned every samy one efa to his nivily own ho amin'ny way. lalantsika avy isika rehetra And the ary Lord nataony tompo has laid upon niatra him taminy avokoa the iniquity of ny us all. elotsika rehetra He was oppressed napahoriana izy and was afflicted. nefa nanetry tena Yet he opened ka not his tsy mouth. nilobava He was de brought tahaka ny as a zanak'ondry lamb entina to the ho slaughter. vonona And as sy a tahaka ny sheep ondry before her vavy shearers izay dumb, mona eo so he natrehan'ny opened mpanety not azy his mouth. eny tsy nilobava He was izy taken from ny prison fampahoriana and sy from ny judgment. fitsarana no And nentina who nasitra shall azy declare ary iza his tamin'ny generation? arabelona taminy no ny hevitra For he fa was cut nofongorana off ny ala out of the tamin'ny land tany of the velona living. izy For the transgression ka ny of my fahatson'ny people oloko he was no ny stricken. kapohana azy And he made his ary grave nokasaina with the tao wicked. tao amin'ny And olomeloka with the ny rich fasany in his sy eo death. amin'ny mpanakarena Because he rehefa has done nyvonona no izy violence, na de tsy neither nanao was ratsy there azy izy deceit in his sady mouth. tsy nisy fitaka teo Yet am-bavany it pleased the Lord nefa to bruise sitraky him. ny tompo ny anorotory sy He put him to ampangiryfiry grief. azy When thou shalt make rehefa his soul manolotra an offering for sin, fanatim-panorenana izy he shall de see his seed, ahita taranaka and he shall prolong his sady days, homaro andro and the pleasure of the ary Lord ny shall sitrapony prosper tompo in his dia hand. ambinina eo And an-tanany he shall see noho ny of the travail of his soul, fisasarany fanahiny and shall de be ahity zany satisfied. izy ka ho afapo By his ny knowledge fahalalana shall azy many no righteous anamarina ny servants be mpanompoko justified. marina Many for olona maro he shall ary izy bear no their ivesatra ny iniquity. eloko reo Therefore I ko will de divide anome him azy a portion anjara of the prey, amin'ny lehibe ah and shall divide the izara spoils babo with the amin'ny strong. mahery Because izy he satria hath naidina poured ho out amin'ny his fahafatesana soul ny unto ainy death, ary and was natao numbered ho with isan'ny the transgressors. mpanoty izy And he eny bare izy the sins no of many, nitondra ny and fahotany made maro intercession sady manao for fifonana the ho an'ny transgressors. mpanota Father God, andriamanitra ray eo thy word is a fanino lamp, ny teninao the lay light that lights the azavana path of manazava every ny believer dian'ny mpinjo sy raray into the presence akeo of amin'ny God, fanatrehan'andriamanitra as it raha carries iny us fa like a ny lamp anay in toy our ny hand. fanaovanjiry eo an-tananay You zany have not provided tsy nanokana enough zavana that we ampy should see izay natao the ahitana end iny from the farany beginning, hatramin'ny voalohany ianao so I ka walk nefa with faith. mandeha amponona But as a saingy man no would mitenako travel lehilahy through a zay dark amakivaky forest ala at mikitroka night, amin'ny that's where we alina are. sady eo no misy anay The light that he lay holds zavana only zononay dia provides natokana step mba by ahitana dingana step. miampidingana ihany But the kanefa path, though leading ny upward, lalana mitondra any ambony just walk de with tsy the misy light. afa-tsy ny mandeha And miaraka may amin'ilay the hazavana light shine today ka upon aoka the ilay word hazavana no to lead amiratra us eo amin'ny teny one anio step mba hitarika anay further androso dingana iray to the ambony kingdom kokoa of ho amin'ny God. fanjakan'andriamanitra For we ask it in satria Jesus' angatahnay name. amin'ny anaran'i jesosy Amen. zany amen mazao toerana The subject ny that lohahevitra I zay feel to tsapako speak fa to horesahana amin'ny the congregation piano today anio is de the master. lay sanganasa It may seem mety rather to strange hafahafa to ihany ny take fakana a fa scripture reading famakina like this, soratra masina tahaka anio de one of de the ny most ray am'ireo endrika rude maneho fampijaliana sy murderous famonona ratsy indrindra pictures of the eo amin'ny Bible. baiboly That when the de eo Bible am'izay says ilazany baiboly hoe that, this io perfect servant mpanompo tanteraka io that was afflicted de and nampahorina bruised sy nampijaliana torn ary nytriarina and yet taken nefa reference de to that akala as teny avy master. am'izany hoe sanganasa Very strange. tena afafy zany But nefa my aho mind is thinking eo this pietreretana morning ny saiko as, anio maraina raha we journey ijery back, totika I sika do, for za a few zany years tamin'ny I taona was vitsy lasa invited nasaina ny up to tenako Forest Lawn ho any forest lawn and tao California, California above Los avaratry Angeles. Los Angeles My first ny purpose tanjona of going voalohany up there andehanako was to tany de visit nitsidika ny grave fasan'ny of, Amy Amy Semple Semple McPherson, McPherson founder of the ilay Foursquare nanangana ny hetsika Foursquare And I de went to her nakeo amin'ny tomb. ny fasany ah
fa na de tsy miompokevitra am raha vehivavy aza mampitoro teny azy nefa na de zany azy tatapoko de raiko ary ajaiko ny zavatra antoanany tamin'io vanim-potoana io de ny fanenjena sisa zay tsy maintsy nandalovany tamin'ny fotoana nateto tany azy ary keo no lay zanany malalany zay sakaizako akaiky Rolf McPherson fa nisy andeha nampitoro teny teo nandeha teo zay ary izy reo tsy nanana fotoana zay nakanetsana tao am'ilay toerana fandorana faty ka anaovana ny vatana ao anaty vata kely tetsy amin'ny sisiny rindrina ary manana zavatra mahavarina izy reo any ohatra hoe lay fandraisana farany ary ny azavan'ny masoandro mihitsy ny manazavana io ary siny izy reo varavarakely zay mampisy an'ireo rehefa miditra ny olona de mazava zany avy eo rehefa manompoka amin'ny teny izy reo de miaimaiziny zany ary aorina kely lasa maizina ny toerana rehetra de mivoaka ny olona avy eo ary nasehon'izy reo teo ny fandraisana rehetra fa lay vehivavy naalala ny tsy ambaratelo ny fomba fanefena n'io fitaratra io eo am'izany toerana zany eny anaovana ny reny solaitra reny eny de ny ampita avy tamin'ny fianakaviana efa mataona ny maro tany aloha fa ny ampita fotsiny teo am'ireo zanaka io fahaiza manao io ary ny farany tam'izany de vehivavy teo ampanaovana ny solaitra io zareo ary rehefa nivolavolaina sy nafanaina ny fitaratra ka nandrahona anaovana ny Judas Iskariota de nipoky zany ka de naverin'izy ireo indray zany ary nipoky indray de ora vehivavy angamba tsy tiany tompony anaovana ny sarin'ilay fahavaliny eo anilany ary izy raha mipoky indray ny eto de tsy ho fenitsika ny solaitra nefa nazaka zany tamin'io indray mandeha io avy eo mazava ho azy fa zavatra manaitra io sy ny fomba mety onitrangan'ilay zavatra toy zany kanefa azao koa ny isan'ny zavatra tena nalinay tany Forest Lawn de lay sary sikotra lehibe nataony Michelangelo lay tsangam-batony Mosesy efa zavatra nadika lay teo mazava ho azy tsy io lay nataony voalohany nefa tena sanganasa lehibe tokoa io raha teo aho ka nijery an'io de tiako zany misy zavatra to azo lazaina fa maneo misy tianambara tam'izany tiako ny tao zavatra tena tiako inoko fa mitao zavatra Andriamanitra inoko fa ao amin'ny mozika Andriamanitra inoko fa ao amin'ny zavaboary Andriamanitra iny rehetra eny Andriamanitra fa izay zavatra mifanohitra am'izay nisy voalohany de famadihana ao amin'ny dia Andriamanitra tsy lay karazana dia ataonareo eny fa rehefa ao amin'ny fanan'Andriamanitra ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin'Andriamanitra hitanareo zany ny fandihizana fa lay karazany voatery no zakaitsika hatramin'ny roa ora maraina kosa teny amin'ny arabe de famadihana an'io fa izy io de lay sanganasa nataony Michelangelo nisy vidiny nalohany teo amin'ny fanaovana an'io fa lehilahy nalaza izy ary mpahany betsaka tamin'ny fiainany ny vidiny zany satria taona maro de maro ny laniny nanaovana sikotra an'io ny hoe akavongabato zay amin'ny marbre ary ny anao sikotra an'io tsy akijanona ary eny raha lehilahy ihany de lay mpanao sikotra mihitsy no manana ao an-tsainy ny zavatra zay zahany atao izy rery ihany mety akeo ianareo ary ilaza aminy hoe ino ny tia ataonao mikapokapoka ny vongabato io ho any any ivelany zay tsy malala ny eo am-pony de fahadalany zany fa ho andra lehilahy de lay mpanao sikotra mihitsy misy fahitana na anany ao an-tsainy de zay zahany atao fa miezaka izy ny amoaka an'izay efa tao an-tsainy amin'ny endrika tsangam-bato zay no antony andavadavahany eo am'ireo vongabato raha ny anao an'io ilainareo ny anompoka araka ny tokony ho izy hatramin'ny voalohany ary ilainareo arahina ny modely hitanareo tsy afaka akavongany kely ianareo de lasaka manao hoe toy zao nanaovantsika an'ity tsia ataoko fa tsia tsy maintsy manana modely marina ary efa atao an-tsainy tao io modely io ka tsy azo ny atao ny sitaka amin'io modely io eny mba anaovany an'io ilainy ny manao sary an-tsaina satria tsy ananatsika ny tena sariny Mosesy fa nilainy ny naminavina endrika atao an-tsainy ny am'izay tena na izy any Mosesy eny ny tena mpanao sikotra de mandray tsindrimandry toy ny tena poety na ny tena mpihira mpitendry mozika na inona koa ny tena izy rehetra de tsy maintsy tonga avy amin'ny tsindrimandry
Michelangelo dia tsy maintsy nanana tsindrimandry ny am'izay tena endrika naneo any Mosesy ary voarainy tao an-tsainy zany ny am'izay tsy maintsy ona izy any Mosesy ko de niasa an'io vongana marbre lehibe io izy nanao sikotra arak'ilay modely ka andrafitra eo anitsy an'io mandra-pahazahoany an'ilay tena endrika ny am'izay tsy maintsy efa nisy tao an-tsainy avy eo rehefa vita ny tanteraka tokoa ny rehetra ny zorony rehetra ka voakiky tsara ny rehetra ka eo amin'ny toerany maso ny volo sy ny volombava rehetra ka araka ny tokony ho izy tsotro zao ny rehetra de niemitra izy ary mijery an'io mieritreritra an'ireo taona sarotra maro de maro ny aretany aho sy ny fomba ny lany ny azona an'io endrika hitan'io tamin'ny fotoana rehetra tao an-tsainy ny am'ilay zavatra ataony ary eritrereto fotsiny io fahitana io dia tao an-tsainy nandritra ny taona maro ka ny anao an'io hitovy endrika tanteraka tsotro zao am'izay na izy azy voarainy aloha lay fahitana ary toy inona no nylay ny asa ny fanaraka tamin'io fahitana io nanapatapaka teo ary nanamboatra an'izany ary efa tongany atreo amin'ny fahatanterahany izy io ka tena tonga tanteraka lay izy de nijoro teo izy sady nijery an'io rehefa vita n'izany tamin'io maraina io niaraka tamin'ny fanoto teny an-tanany fa azo tsindrimandry loatra izy raha teo ampijerena an'io satria lay fahitana tao an-tsainy no indro fa nijoro teo anatrehany azo tsapaitanana de lay zavatra hitany sy ny lay fieverany ny amin'ny na izy any Mosesy hoe indro fa tonga endrika teo anoloana zany de lay zavatra tao am-pony tamin'ireny taona rehetrareny reo fisasarana reo ora mangelifiry sy ny aretana reo tsikera sy ny maro hafa koa nefa de mbola tsy niana tamin'ilay fahitana ihany izy mandra-pahavita an'izany avy eo rehefa vita n'ilay izy de niemitra izy sady ny azona fanoto na ny fanotony mpanao sikotra teny an-tanany de nijery an'io tsangam-bato io izy ary nitsindrimandry noho ny fahitana ilay zavatra hitany ny amin'ny nanaovana an'io no nanome tsindrimandry azy loatra ka nahatonga azy namely azy ny tsindrimandry ka nahatonga azy ho tsy tompony tenany de nikapohany teo amin'ny lohaliny zany nataony hoe mitenena eny misy tsininy kely eo amin'io sary vongana lehibe io eo amin'ny lohaliny ny lohaliny akavanana eo ambony kely lohaliny eo amin'ny 10 santimetatra eo misy faritra nataoko teo ny tanako misy miletika toy zao taorininy nandaniny an'io fotoana rehetra io nandritra ny taona maro ny fanesy mba anaovana an'io sady ko rehefa teo ambaniny ny fahatairana no ny fahitana fahatanteraka ny zavatra hitany tao am-pony sy tao amin'ny fahitany de zay nirino hita hoe vita zany ary rehefa vita zany nanindry azy loatra zany ka natonga azy ny efitra fa tokony hiteny amaly azy io sanganasany io de nokapony teo amin'ny ranjony zany ka nika izy hoe mitenena ka zay no nampisy tsininy kely teo amin'io misy tsininy kely lay sary vongana noho zany oa lay tsininy kely no mahasanganasanyio eny angamba ho an'ny ny fisainana zay mety hafa fieritreretana mieritreritra anareo fa io no nanimba azy tsy oa io no tena na izy an'io io satria taorin'ireo taona maro niasany tsara ary ny sasarany nandraisany tsindrimandry sy ny sisa tamin'ny nanaovana an'io de voaporofo fa tsy foana ny fisasarany tanteraka zany ka zay no antony nampika azy hoe mitenena satria hitany teo anatrehany fa vitany ny nanatotosa nanatanteraka n'ilay fahitana efa tao an-tsainy ary noho zany rehefa azo tsindrimandry izy de nanao zavatra tsy voaefitra tsy fahita no velesiny zany ary nika izy hoe mitenena hitanareo fa tsy nanao an'izany izy raha nandinika fa tsy nandinika izy fa no lay tsindrimandry tamin'ny fahitana fa lay nananany tao an-tsainy no indry fa tena teo anoloany reo fisasarany reo adi-tsainy sy reo alina ny asany nijanona tao an-trano andro maro ary mety tapamofony no aniny fa nikika an'io izy de niverina teo nanao hoe tsy atsy zao ny tokony ho izy eny tsy maintsy toy zao no atongavana de nokikisany zany avy eo rehefa hitany zany fa tena tanteraka de hitany azo tsapaitanana lay negatif
ny amin'ny zavatra tao an-tsainy no tonga azo tsapain-tanana, tonga pozitif zany. Zay no antony nanaitra azy mafy, fa azo tsapain-tanana loatra zany ka tsy maintsy tafika izy hoe mitenena. Oa, mamoaka taratra zany. Io no dera ho an'ny asany, hoe lay asany ihany no nandraisany tsindrimandry ka nahatonga azy ho tsy tompony tenany raha namely an'io, ary laza hoe mitenena. Teo aho sady nijery an'io sangam-bato io, nieritreritra an'ireo ora maro tsy maintsy natoka-dra lehilahy tamin'ny fanaovana an'io. Nambaran'izy ireo ny taona laniny teo, fa namoaka taratra zany ho azy satria nanampy teo amin'ny taozavatra lehibe nataony io, de ny asa lehibe nataony tamin'izay nivokariny. Ary rehefa namita an'io izy taty amparany, de tena lehibe tokoa zany. Ankehitriny andesika matika pejy ny amin'ny Michelangelo ary akatona ny boky, ary andesika anokatra boky hafa ary amaky an'ilay mpanao sikotra lehibe de lay tsy to zay talohany nisiny zao tontolo zao, ary talohany nametrahana ny fanorenana. Efa nanana ny tao an-tsainy ny zavatra notadiaviny, fa nitady izy ny anao ny olona araka ny endriny, nitady izy ny anao zavatra ho azo tsapain-tanana ny amin'izay hoe mbola fahitana teo aminy, de zay tao amin'ny fisainany. Eny, ho an'ny Michelangelo naneo an'ilay toetra tao amin'ny fisainany io, fa Andriamanitra de nitady zay anaovana olona araka ny endriny, lay mpanao sikotra lehibe. Ka de lasa izy nanao azy io, ary matsikaritra sika fa raha mbola namoaka an'ireo akory izy, ny voalohany angamba de nitrondro aveo ny vorona ary aveo reo zavatra mandady teo amin'ny tany ary zavatra maro no navoakany. Fa tamin'ny farany raha nanomba teo izy tamin'ny mahapahary azy, de nanana tsy tony ny olona izy, eny ka mpanao sikotra voatery maka zavatra efa noariana de mipaika sary vokana, fa izy de mpanao sikotra ny am'ireo zavatra mandrakizay, mpanao sikotra zay afaka mahary sy mampisy an'izay zavatra katsainy ao an-tsainy. Na amin'ny fiteny hafa, vitany ny anao materialy arak'izay iriny reo toetrany. Ary raha nanomboka ny asa teo am'ireo zavatra mandady izy, ohatra hoe teo am'ireo bibikely teo amin'ny tany, aveo izy de nanomboka namoaka an'io avy amin'izany ho amin'ny zavatra hafa zay ambony kokoa. Aveo tamin'ny farany nentiny teo amin'ny biby lehibe kokoa zany, toy ny liona, tigra, bera. Aveo de nentiny teo amin'ny fiainana angambany an'ireo babakotsy, ireo primaty sy sisa, eny tsy hoe fivoarana. Arak'izay velitsika fa io anankiray io de tonga avy amin'ny tena famoronana tanteraka io, teo ampiasana araka ny modely Andriamanitra. Fa tamin'ny farany indro fa nisy nipoitra teto tany hoe fataterahana, de ny olona zany. Ary teo izy vao afaka nahita tao amin'ny olona io hoe nitovy taminy zany. Teo ary rehefa nijery azy izy, de indro izy io fa namoaka ny taratra ilay pahary azy. Vitan'Andriamanitra ary teo ny nanatanteraka an'ilay zavatra notadiaviny, de ny olona araka ny endriny. Aveo azoko ambara eo amin'izany fa rehefa nanao an'io olona io izy, de mbola nisy zavatra zay tsy ara-dalàna ny aminy, satria hita fa irery izy. Ary toy zany no na izy an'Andriamanitra, irery izy teo lay mandrakizay. Ary le olona eto zay araka ny endrik'Andriamanitra de nisy teto tany ihany koa saingy irery, ka de voatery namelikely teo amin'ny lany voany akavizy
ary avy teo no nakany an'ilay silaka ny sorony tamin'io ka nanaovany mpanampy azy vady iray. De tsy reny intsony izy teo tam'izay izy nisy olona niaraka taminy, ary zay lay asany lehibe. Ary izy toy zay mety akany mpanao sikotra mahay rehetra ny sanganasany. Eny voalohany nanana sanganasa ny amin'ny tenany izy, saingy teto hitany fa irery lay sanganasa teo tahaka azy, ka de nozarainy lay sanganasa tamin'ny namelezany lany voany ary nisy mpanampy na vokany. Ary eto mba hatonga an'izy roa reo iray de napetran'izy ireo toy ny mpanao sikotra mahay rehetra teo amin'ny toerana zay mahafinaritra. Ny mpanao sikotra de tsy anao sanganasa lehibe avy eo alainy zany arapetrany eny amin'ny lalatsifotra eny na feniny ao ambadiky ny trano maro. Toy zay nambanany tompontsika tamintsika, tsy misy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famara. Rehefa tonga ho sanganasan'Andriamanitra sika de tsy nafenina any amin'ny lalatsifotra no any akory, tsy maintsy manome hazavana sika. Hitantsika ary fa izy taoriny nanaovany an'io sanganasa io de napetrany teto antany zany ka nataony teo amin'ny toerana mahafinaritra indrindra nisy tao amin'ny Saedena. Napetrany teo lay sanganasany fa iray ihany izy roa tao amin'ny Saedena. Toy inona no tsy maintsy nahafaly azy tamin'ny fahitany fa nahazo aina tsara io sanganasa io. Izy taoriny zany hitantsika fa nitsahatra izy, tena nahafaly azy loatra ny asany. Eny tsaroa fa raha ny hevitro ny sanganasa de lay voavely ka simba teo amin'ilay sanganasa nataony Saint Angelo ny amin'ny tsangam-batony Mosesy, ary lay voavely zay nanokatra ny lany voan'ilay sanganasany io no namoaka an'ilay ampakariny. Ary eto sika de mahita azy ireo toy ny sanganasa fianakaviana iray tao amin'ny Saedena. Mahafinaritra tokoa reny mahita zany, ary tena nahafaly azy loatra zany ka nahatonga azy niala sasatra teo. Hoy izy hiala sasatra, fa raha mbola niala sasatra izy ka natoky an'ilay sanganasany de indro ny fahavalony fa niditra ka nahita an'io sanganasa lehibe io. Ary izy io tamin'ny famitahana izy io de nandadilady teo ambanin'reo rindrin'ilay saha ka teo no nanimbany an'io sanganasa mahafinaritra io no simbainy zany, ka zay no nalavo azy. Eny miezaka manara-maso an'io famantaranandro io nangataka ny Mike zanadralahako mba hampaneno an'io laklosy io afaka 30 minitra nefa tsy natao zany, ary efa laniko ny 30 minitra nefa zany de anoky ely any sika. Hitanareo eny tsy tiako ny andravandreo fitsipiky reo, zany nanao andreo fitsipiky reo. Hitanareo ary za nefa ny eto de mandrava ny fitsipiky anataony tena ankehitriny mario ary io sanganasa io rehefa nandrobaka an'izany Satana lay mpamitaka namaky teo amin'ny rindrina izy ka nanimba an'io sanganasa io, satria zay ny fomba nanaovany azy. Inona ahoana nanaovany an'io? Hiditra kokoa amin'ny antsipriany ny fomba nanaovany an'io de io sanganasa io de voarindrina tamin'ny teny, ny tenin'Andriamanitra. Fa lay sanganasa mihitsy an'ilay fianakaviana de teo amin'ny fiarovany ty teny ty, fa lay silaka ny endany de lay nesorona avy amin'ilay natao voalohany no nandeha nioatra n'io rindrin'io, ka zay nanome anjara ny Satana ny animban'io. Ary eto satria efa fantatrareo ny zavatra inoko ny amin'ireo zavatra reo de tsy ilaiko ny ilazany, nefa de ravo isanganasa io. Kanefa lay mpanao sikotra lehibe rehefa nahita ny fahalavon'ny fianakaviana izy an'ilay sanganasa de tsy sitrany ny amelan'izany teo fotsiny niondrika any ankohaka sady potika
niditra ny asa teo eo izy mba anangana an'io iarina indray. Tsy sitrany ny aringana an'io ka hidarapika eo toy zany amin'ny fotoana rehetra satria Andriamanitra izy ary tsy ho resy izy koa lasa izy ny asa avy hatrany ary nanomboka nanangana indray hatramin'ilay olona araka ny endriny. Eny hitatsika eo fa nisy lay tontolo taloha safodrano ary nypoteny ny zavatra rehetra satria reo fanekena natao teo de natao nisy fepetra. Raha tsy hanao an'izao ianao na raha hanao an'izao, Andriamanitra lay mpanao sikotra lehibe de nahita fa ny olona de tsy afaka hiazona fanekena. Tsy vita tsotro zao zany, tsy misy fomba mihitsy afitany an'io. Teo amin'ny fiaonana manokana nataoko voatsela de nresaka tamin'ny olona iray tao am'borao manatrika eto izy zao. Hoy izy, kanefa raha nadabranam betsaka loatra ny zavatra eo amiko, za efa fantatro fa tsy mety ary tovavy feno toe-panatsara izy io. Hoy fa jereo aneranabavy, aza mijery ny maizy anao fa izay fandrinana nanao ihany sy izay zavatra izahanao ataony izy. Ary raha tena tiany tompo ianao de hiezaka ny anompo azy amin'ny fonao rehetra ary eo am'izany ny fatosoanao rehetra de miafina ao amin'ny rano tompo Jesosy. Hitanareo nanao lalana izy koa nanompoka ary izy eto nanala ny olona tamin'ireo fanekena nataony ny amin'ny filazana hoe raha ataonao de ataoko. De nanompoka izy teo amin'ilay lehilahy natao hoe Abraham ary nanome fanekena ho an'i Abraham zay tsy nisy fepetra. Isaky ny anomboka sanganasy iray izy de teo Satana androbaka an'io noho ny amin'ny teny. Saingy rehefa nanomboka teo amin'ny Abraham izy de nataony hoe efa notanterahako zany ka de tsy misy fepetra io. Zay hoe raha ataonao de ataoko fa hoe efa notanterahako zany. Eto izy lay mpanao sikotra de tena tapa-kevitra ny ahazo an'io sanganasy io. Koa avy amin'ny Abrahama no ny avian'ireo patriarka ary ireo patriarka raha ny marina eny inona no nataon'Andriamanitra teo ampananganana indray izy an'io sanganasy io zay lafo teo. Koa teo amin'ireo patriarka nitatsika voalohany de Abrahama. Ankehitriny jereo ny sanganasa rehetra de apetraka eo amboniny fanorenana ny sary sikotra. Lay nataony Angelo lay atsangam-batony Mosesy dia teo ambonina tapaka marbre nyrefy 8.5 na 2.4 misy fanorenana zany. Koa Andriamanitra raha teo mpanomanana ny sanganasy io de nametraka an'io teo amin'ny fanorenan'ireo patriarka ary teo amin'ny fanorenana ny amin'ny patriarka ny voalohany de Abraham, avy eo Isaka, avy eo Jakob, avy eo Josefa, reo zorony efatra. Ary eny Abraham no fanorenana ny amin'ny finoana. Andeha lazaina hoe nisy fanorenana efatra zany. Ny fanorenana ny amin'ny finoana de Abraham, ny fanorenana ny amin'ny fitiavana de Isaka, ny fanorenana ny amin'ny fahasoavana de Jakoba. Fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny Jakoba, fantatsika rehetra zany. Fa tao amin'ny Josefa ny fahatanterahana. Teo no nafahany nametraka an'ilay tsangam-bato. Tsy teo amin'ny fanorenana voalohany na ny fanorenana faharoa na ny fanorenana fahatelo fa teo amin'ilay fanorenana fahaefatra. Abrahama de namoaka ny endry Kristy mazava ho azy. Toy zany koa Isaka raha ny fitiavana, izany Abrahama raha ny finoana, zany Isaka raha ny fitiavana, zany Jakoba tamin'ny fahasoavany satria Jakoba de midika hoe mpamitaka ary zany na izy azy nefa nomba azy ny fahasoavan'Andriamanitra. Saingy rehefa tonga teo amin'ny Josefa tsy nisy zavatra ny ampangana azy zara raha nisy voakiky kely satria tsy maintsy sanganasa ihany koa ny fanorenana. Rehefa hoy izy tamin'ny rainy lay mpaminany lazao amin'ny Farao fa ny mpianakavinao de mpiompy omby fa tsy hoe mpiandrondro satria fa vetavetana ny mpiandrondro raha ho an'ny Egyptianina. Fa rehefa teo anatrehan'ny Farao lay mpaminany zokiolona de hoy izy mpiandrondro ny mpanomponao. Ka izay no navoakika an'io nefa izay ihany no antony mbola mahatonga an'io ho sanganasy. Eny napetraka ireo fanorenana tamin'ny alalan'ny finoana, fitiavana, fahasoavana hatramin'ny fahatanterahana tamin'ny alalan'ireo patriarka. Ankehitriny ny vatan'ilay asa ho tonga eo ambonin'io sanganasa lehibe io de ireo mpaminany de ny teny zany.
antenaiko fa mazava aminareo io, hitanareo reo mpaminany tsy ireo lalàna, reo mpaminany satria reo mpaminany no teny voamarina zay anaovana an'ilay vatana, fa tsy reo patriarka, reo mpaminany. Izy reo no teny tamin'ny farany, raha indro fa nanomboka tany amin'ny andron'ny Mosesy tany aloha tany izy ary nidina namakivaky teo amin'ireo mpaminany ny tsirairay tamin'izy ireo, ary tamin'ny farany de tafahorona ny vatana zay nianakaiky an'ilay izy hatrany ihany, ary ny lehibe indrindra tamin'izy ireo de Jaona. Lazany ny baiboly, lazan'io Jesosy, tsy misy olona tamin'izay natera be vavy ka lehibe no Jaona mpanao batisy, satria izy ihany no afaka ampiditra ny fiavian'ilay teny. Ary tonga avy eo tamin'ny farany lay loha lehibe, ny lohan'io rehetra io, fa tsy sisa tamin'ilay vatana de nyresaka ny aminy fotsiny. Ny patriarka no nametraka ny fanorenana, fa lay vatana de naorina tamin'ny alalan'ny teny de reo mpaminany. Ary ino eto fa tonga ny lohan'io rehetra io, tonga teo amin'ny sehatra Jesosy. Teo rehefa napetraka teo amin'izany io ampahany loha io, de hitantsika tao aminy ny fahafenony ny asa tanan'Andriamanitra. Hitantsika tao aminy lay taratra tanteraka ny amin'ny teny, satria izy lay teny, ny fahafenony ny teny. Teto indray nanana n'lay sangan'asa tanteraka indray Andriamanitra. Arak'izay voalaza ny Isaia hoe indro ny mpanompoko lay sangan'asako, fefa navokako tamin'ny endrika tamin'ireo taona rehetra io olona tanteraka ho avy io, nefa de ino izy fa eto anatriako mihitsy tanteraka. Teo izy araka ny endriny namoaka taratra an'Andriamanitra, satria ozy ao amin'ny Jaona 4:10, raha mahita ianareo de mahita ny ray. Ary koa tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de voapaika ary namoaka taratra n'lay na izy ny teny tany am-boalohany. Izy lay teny no nivoaka taratra teo amin'ilay sangan'asa, nanam-pitoviana taminy tokoa, tafaverina teo amin'ilay nanam-pitoviana taminy Andriamanitra, de la endrika teny hita taratra tamin'ny endrika olombelona, lay sangan'asa. Nanana ny tsiny ny mpaminany rehetra, ampahany avokoa izy rehetra reny. Saingy teto tamin'ny farany nivoaka ny alivatsiva teo amin'izany, tonga taty aparany lay sangan'asa, lay olona tanteraka. Tsy nisy kiana mihitsy teo aminy, namoaka taratra tanteraka tokoa an'ilay mpanao azy, ka ny endriny ihany no nivoaka taratra teo amin'ny asany. Andriamanitra sy Kristy de iray. Toy izany loatra ka nahatonga azy nametraka ny fanahiny tao aminy, aveo lay endrika sy lay mpanao azy mihitsy no tonga iray. Andriamanitra sy lay asa sikotra nataony, lay sangan'asany. Fa lay Mosesy teo tamin'ny asa nataony Masda Angelo no na Michelangelo raha ny marina, de asa sikotra maty any satria avy amin'ny vato no nanaovana azy. Teto kosa lay mpanao lehibe, rehefa tonga ny teo amin'ny fahatanterahana ny asa tanany, de nifindrana ka ho aminy izy. Nataony ho tanteraka loatra lay mpanavotra ny olona, tanteraka loatra, mendrika loatra, na de zany aza tsy nisy hatsaran-tareany ritsika azy. Rehefa io zanak'Andriamanitra velona nateraka ny virjinina io no tonga tanteraka ka nanetry tena sady araka ny endrik'Andriamanitra, ka natonga n'lay mpanao lehibe zay nampiakatra ny ainina ny vatsivan'ireo mpaminany, fa izy no fatanteran'ireo mpaminany rehetra. Tanteraka loatra izy ka natonga n'Andriamanitra rehefa nahitan'io no kapoiny izy, ary nika izy hoe mitenena, toy ny nataony Michelangelo, mitenena.
hoy ianareo zany ve masina marika 7 hitantsika teo amin'ny tendrombohitra fivatare raha mbola teo Mosesy ny lalàna, teo Eli reo mpaminany, ny tany aloha rehetra tany hatramin'ireo patriarka reo razana fahiny ny lalàna reo mpaminany teo avokoa izy rehetra mandre feo midina avy amin'ny rahony sika eo nilaza hoe ity no zanako malalako, izy no enoy. Ka raha iainy ihany izy reo de tsy maintsy hiteny izy. Andro vitsy monja talohan'ny kapohana azy zany, ity no zanako zay sitrako nenana, zano nanefy azy 4 fotoana ny asako mba hitondra azy eo am'izao, ary ankehitriny tanteraka loatra izy io ka tsy maintsy kapoka azy aho mba hahafahany miteny. Izy no enoy, izy lay olona natao tanteraka, izy lay sanganasa. Tsaroa fa voaseho tamin'ny endrika izy tamin'ny taona rehetra nanerana ny testamenta taloha rehetra. Hitantsika eo fa izy lay vatolampy tany anefitra, zay nokapohina vatolampy tany anefitra, zao io vatolampy zay tany anefitra io saingy vato nisy teo, zay tsy mbola tonga tamin'ny fataterahany fa naseho tamin'ny endrika ny nanarahany zany ny fiangonana mba hisintonana avy amin'izany an'izay azo ny sintonina de ny anomezany fiainana ho an'ireo zay azo nomena fiainana. Fa izy io vatolampy tany anefitra io mbola tsy natao olona izy hatreo fa tamin'ny endrika fotsiny izy. Nahita azy teo ambony vatolampy io Mosesy, nahita azy nandalo izy ka nilaza hoe vok'olombelona zany. Hitanareo fa voaseho teo amin'ny Mosesy lay mpanao sikotra zay efa azo lazaina ho endrika Kristy, ny am'izay mety ho endrika lay sanganasa lehibe rehefa tonga eo amin'ny fataterahana. Nampandaloviny, nampidiriny na nalefany teo amin'ny Mosesy ny fahitanany am'izay oma izy ny endrika lay sanganasa, vok'olombelona zany rehefa nandalo teo anilany tany anefitra. Tsaroa fa Angelo tsy nisy azo natao afa-tsy ny nika ary nikapoka lay sarivongana ka nanao hoe mitenena, kanefa tena hafa tokoa teo amin'Andriamanitra lay mpanao sikotra lehibe. Rehefa nanao ny olona araka ny endriny izy tanteraka loatra zany ka namoaka taratra ny aminy, de Andriamanitra no niteny tamin'ny alalan'ilay endrika olombelona teo am-panehoana an'izay mbola ataony. Niteny tamin'ny alalan'ireo mpaminany izy satria arak'ilay azo lazaina ho endrika sady izy ireo raha teo ampitondrana an'izany hatreo amin'ny loha izy, saingy rehefa tonga teo amin'ny loha zany de izy no endrika Andriamanitra feno, ny tenany ihany no naseho any tamin'ny endrika. Aveo nokapohina ho antsika izy, ankehitriny izy no sanganasa ho antsika lay fanomezan'Andriamanitra Jesosy Kristy, fiainana mandrakizay. Antenako fa tsy hanadino an'izany mihitsy sika. Indro fahitantsika miamaizina ny andro, indro fahitantsika ny fidinan'ireo alika, indro efa nilaza rahateo aho hoe fiodinana eo amin'ny masoandro vitsy sisy ho rafy ty firenena ty. Fantatrareo moa omaly ny 4 Jolay nataony Thomas Jefferson sony ny fanambarana ny amin'ny fahaleovantena, izy sy reo komity hafa niaraka taminy de naneno lakilosy ny fahafahana de nambara ho maleo teny sika amin'ny mahafirenena. Raha araka ny tantara tsy mbola nisy mihitsy demokrasia tamin'ny fotoana rehetra ka naharitra mihoatra ny 200 taona, fa zany de tamin'ny 770 ny 4 Jolay ary 11 taona sisa tsy fentsika ho tody eo ve sika? Tsy vitantsika io, hitanareo 11 taona. Raha zay misy de andravany tantara rehetra zany. Ary hitantsika ny vanim-potoana misy, hitantsika ny toerana misy ny olona, hitantsika ny toerana misy ny politika, hitantsika ny toerana misy an'izao tontolo zao. Tsy azaky zany, tsy maintsy iletika io tahaka ny Titanic, tsy maintsy irodany zany satria mamela toerana ho an'ny hafa ny azy ireo. Ny firenena iray dia mamela toerana ho an'ny hafa rehefa ravo zany, ary tsy maintsy ravo ty fanjakana ty sy reo fanjakana hafa rehetra mba hamela toerana ho an'io fanjakana ho avy io, zay tsy afaka ho ravo satria mandray fanjakana tsy azo ampirorono sika amin'ny alalan'io endrik'Andriamanitra tanteraka io lay sanganasa. Andriamanitra rehefa nijery azy izy de azo tsindrimandry loatra. Izy tena raha nahita azy araka ny fomba ny sehony ary raha nahita ny endriny azo tsindrimandry loatra izy tamin'ny hoe teo lay sanganasa tanteraka
ho mpanavitra jesosy lay mpanavitra koa andriamanitra mba hahafahany ho voakapoka izy mihitsy satria mba handoavana n'lay sazy napetrany ihany de tonga iray andriamanitra azy Kristy mba hahafahan'andriamanitra ho voakapoka tao amin'ilay endrika mba ho faty tamin'ny fahoriana. Zay no antony lazany Isaia hoe isika kosa nanao azy onikapohina sy nasian'andriamanitra nefa izy de voalefona noho ny fahatsoantsika sy ny torotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana anazy ao tsika fihavanana namelezana azy ary nidikapoka taminy nahasitranana antsika. Lay endrika tanteraka lay andriamanitra olona andriamanitra tao amin'ny morfe no niova avy amin'ilay mahagaga ho fahitana ary lay fahitana no navoaka taratra tao amin'ilay endrika ary lay endrika no nikapohina mba hahafahan'ilay mahagaga anandrana sy ahatsapa ny fahafatesana. Lay sangan'asan'andriamanitra tanteraka tsy hainy natao tao a Mosesy zany, tsy hainy natao tao amin'ireo mpaminany zany. Isaia lay voatsofa tamin'ny tsofaka tena ny tsy fanamadinika, tsy hainy natao tao amin'ireo mpaminany ny toraham-bato zany, tsy hainy natao zany satria tsy afaka natsapany io izy, apahany ihany nisy teo. Fa tao amin'ity sangan'asa tanteraka ity kosa izy lay fahafenoa ny fomba n'andriamanitra ara-batana. Tsy afaka namoaka taratra Mosesy ihany izy fa azony navoaka taratra tao amin'ity olona ity ny maizy azy rehetra de nanandrana ny fahafatesana izy ho an'ny taranak'olombelona rehetra. Lay sangan'asan'andriamanitra tanteraka. Andriamanitra azo tsindrimandry loatra izy tamin'ny fahitanan'io fa tonga mpanavitra ho an'ny taona rehetra izy mba hamalina ny tadiavin'ireo zay tany aloha be tany, ireo zay tany amin'ny lasa sy ny ankehitriny. Tanteraka tao aminy fampanantenana rehetra. Izy teo lay fahatanterahany fahatanterahana. Tanteraka tao aminy ny tandidona rehetra. Lay ray mpanavitra antsika teo amin'ny Rota sy Boazy, lay mpanao lalàna ho antsika avy teo amin'ny tendrombohitra Sinay, lay mpaminantsika avy tany anefitra toy ny aviny avy tena tendrombohitra, toy ny aviny avy tany anefitra, toy ny aviny avy tany amin'ny mandrakizay ka tonga olona lay endrika tanteraka. Andriamanitra nandritra ny taona rehetra no nipaika tsy akijanona tamin'ireo patriarka ary nanao ny fototra hijoroany ka namoaka azy ireo avy amin'ireo zavatra maro isan-karazany mba hahafahany mametraka ny fanorenany teo amboniny io nanomboany nanorona ny teniny reo mpaminany. Avy eo tamin'ny farany voaka avy amin'izany lay mpaminany tanteraka, lay fanorenana tanteraka de lay fahitana tanteraka teo amin'Andriamanitra. Ary eto mba hahafahany eo hiteny, izy dia teny ary mba hahafahany teny hiteny de tsy maintsy miditra ao amin'ny endrika io izy. Avy eo mba hahafahan'ilay endrika hiteny de tsy maintsy voakapoko zany, miditra ao amin'ilay endrika izy zany de mba hahafahany hiteny lay mpanavitra tanteraka. Ny tandidona rehetra tao amin'ny testamenta taloha de tanteraka tao aminy. Toy ny voalazako ndray andro iny lay Jehova tao amin'ny testamenta taloha no Jesosy tao amin'ny vaovao. Eny toy ny maro aminareo lehilahy vehivavy mitovy taona amiko fanaontsika tamin'izany eran'ny firenena de nisy fanasan-damba sinoa betsaka. Raha vao nanomboka nanao an'io sinoa avy tany amorontsiraka ndrefana izy ireo de nifindra ny Atsinanana tonga tany amin'ny firenena tatsinanana de nifindra naketo. Ary raha teo izy ireo de vahoaka tsy zatra ny fitenitsika sy ny fanaontsika kanefa mpanasa lambamay izy ireo ary tsy hain'izy ireo ny anoratra tapakila mba hahafahanareo aka ny lambanareo zay vita fa lay sinolahy nakandiana karatra kely izy zay tsy nasiny soratra mihitsy. Koa rehefa tonga mpanasa ny lambanareo ianareo alainy io karatra io ary misy fomba manokana nandro vitany an'izany de atony ianareo ny tapany ray ary azony lay tapany ray. Ary eny somary tsara kokoa noho ny ananantsika ankehitriny zany satria rehefa miverina ianareo mba hitakizay ianareo de tsy maintsy mifanitsy reo tapany roa reo. Tsy vitanareo ny akatahaka an'io raha hoe andeha atao azy. Tsy misy fomba anaovanareo an'izany azonareo adika raha soratra saingy tsy vitanareo ny akatahaka an'io tritra io. Tsy maintsy mifanitsy tsara amin'ilay tapany ray zany. Noho zany ny lambanareo maloto zay nentinareo teo de azonareo ampodiana avy amin'io tapakily io satria mifanitsy tamin'izay nomenanareo lay tapakily. Andriamanitra raha
teo am'ireo mpaminany sy teo amban'ny lalàna nanameloka atsika noho ny ota nefa ny lalàna de tsy ahitana fahasoavana. Miteny aminareo fotsiny zany hoe mpanoty ianareo, saingy rehefa tonga teo amin'ny sehatry Jesosy de izy no fahataterahana, izy no fahataterahana zay rehetra nampanantenan'Andriamanitra. Izy ilay endrika tanteraka sy ny fanaraka tamin'ny fampanantenana. Noho izany ny fampanantenana rehetra tao amin'ny testamenta taloha de tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy afaka ho tanteraka tao Mosesy zany, tsy afaka ho tanteraka tao amin'ireo mpaminany rehetra, fa tanteraka kosa tao amin'ilay sangan'asa. Io no ny fanitsy tsara tamin'izay rehetra efa voalaza no maizy azy. Ilainy ny fiangonana ny ito zany ihany koa, ny fanitsy tsara amin'izay rehetra nampanantenan'Andriamanitra. Tsy maintsy ilay silaka ny endahana avy teo aminy io. Ka raha teny lay nisy voalohany de ho toy zany ny olona zay sorona avy amin'io ho teny mba hifanitsy tsara amin'ny lany voany. Noho zany lay sinolahy azonareo takina teo nanameloka anareo ny lalàna ary nilaza fa maloto ianareo hoe meloka ianareo ka azony nalefa tany an-tranomaizina. Saingy rehefa tonga izy de izy lay silaka ny fanitsy tsara tamin'io zay afaka namoaka anareo avy ao ka merina anareo mba ho tapakila feno. De lay fanavotana efa nampanantenan'Andriamanitra trany amin'ny Saedena, ny taranakao nanorotoro ny lohany menarana fa ny ombela tongony no anoritoro ny lohany. Ankehitriny hitatsika ho sangan'asa tanteraka zay no vitain'Andriamanitra io. Eny mahatsikaritra sika fa isy teo lay rehetra nampanantenaina fa isy milaza azy ny fampanantenana rehetra, reo faminaniana rehetra, ny zavatra rehetra efa nanaovan'Andriamanitra fampanantenana, ny taranakao nanorotoro ny lohany menarana. Eny tsy hainy nitorotorona tamin'ny lalàna zany, tsy hainy nitorotorona tamin'ny alalana reo mpaminany, fa tena natao zany fony tonga sangan'asa lay taranaka raha vehivavy de Kristy. Izy lay vato hitany Daniela niendaka avy teny an-tendrombohitra. Izy lay anankiray mahavita mamely, izy lay anankiray mahavita manorotoro ny loha menarana. Ny fiainany de ny fanitsy tsara mihitsy tamin'ny fiainan'ny Mosesy. Ny fiainany de ny fanitsy tsara tamin'ny Davida. Andeha jerena raha zany marina raha izy lay silaka amin'ny fanitsy tsara. Maro io fa Davida de mpanjaka ny laviny teo amin'ny vahoakany ihany. Izy no andray ihany fony izy ny zanany ihany no nitsangana ny komy nanohitra azy ary nozarainy sy nysarahany ny tafiky ny Israely. Ary izy de Davida de voaroaka na nyroan'ny vahoakany ihany tamin'ny fiandrianany. Ary rehefa lasa nialy izy nisy lehilahy ray nankala azy de nandeha teny izy io ka nandrona teo amin'ny Davida. Nanatsoka ny sabany lay mpiambina nanao hoe tsy ho tapahako va ny lohan'io alika nandrona ny mpanjakak'io. Ho Davida avelao ihany izy, Andriamanitra no niteny taminy anao an'io. Tsy hitanareo ve lehilahy ory zatra fahoriana teo izy toy ny ondry mona teo amin'ny mpanety azy. Izy reo nilazany izy mety tsy fantatry Davida akory zay nolazainy, saingy teo amin'ny 500 taona taty aoriana na mihoatra kely nandalo teo amin'io lalana io mihitsy lay zanaky Davida ary norainy izy. Nefa marino ny zavatra nitranga fony Davida niala avy amin'ny fony verina avy nandositra izy avy tany amin'izay nitsoahany fony izy tafaverina de nitaraina fihavanana sy famindram-po taminy io lehilahy io. Fa nahareo zay nikapoka azy de ahita azy ndray androany rehefa miverina izy. Ary hitantsika amin'izany avy eo teo amin'ny Josefa, fa Josefa de zazalahy teraka tamin'ny fomba niavaka, lay tapony farany teo amin'ny fanorenana. Fa teo no nananganana lay sangan'asa avy amin'ny finoana ny aviany zany, nakeo amin'ny fitiavana, nakeo amin'ny fahasoavana, ary tonga teo fahatanterahany zany. Ary toy zany koa io niala tamin'ny tongotra tany am-boalohany de tonga hatreo amin'ny fahatanterahana tao amin'ny Kristy. Maro ny fomba namoahana ny endriny teo amin'ny Josefa, ny tapon'lay fanorenana lay tanteraka indrindra tamin'izy rehetra.
hitatsika fa Josefa dia teraka teo amin'ny fianakaviana ary tamin'ny lay tena vady no ny aviny ranomarina de lay vadiny Jakoba. Ary Mario ihany koa fa fony teraka izy dia tia azy ny rainy fa reo rahalahy no nakala azy tsy nisy antony. Nahoana izy ireo no nakala azy? Satria izy teo no teny. Hitanareo ve ilay fanorenana mihitsy? Hitanareo ny fomba ny avian'ilay alohan'ny fanorenana? Eny jereo ny fiavian'ilay alohan'ny vatana. Eny dinio tsara ny fiavian'ilay alohan'ny ampakarina. Teny izy io teo. Nakala izy ireo izy no izy pahita. Nahita zavatra mialoha ary nanambara azy ireo sady nitrangy zany na afrina ny fotoana ny andrasana tanteraka foana zany. Ary noho izy ara-panahy de nesorona ny ala teo anivon'ny rahalainy izy. Tokony ho nitiavina izy nefa de nakalainy noho izy mpaminany sady ara-panahy ka de nakalainy izy. Mario saiky sekely volafotsy 30 no nivarotana azy. Natsipy tao andafaka izy ary no heverina fa maty kanefa nesorona niakatra fitao andafaka. Ary teo amin'ny fotoana fizahatoetra nandalovany tao an-tranomaizina lay mpitondra kapoka sy lay mpanao mofo. Fatatsika fa voavonjy lay mpitondra kapoka fa very kosa lay mpanao mofo. Ary tao an-tranomaizina nisy an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nisy anankiray voavonjy ary very lay anankiray. Jiolahy roa, mpanao ratsy roa. Ary matsikaritra sika fa nalana avy tao an-tranomaizina nisy azy izy hoe ho an-tanakavanany Farao. Ka tsy nisy olona afaka niresaka tamin'ny Farao raha tsy tamin'ny alalan'i Josefa. Ary rehefa niala teo amin'ny fiandrianan'ny Farao io Josefa de nampanenona eran'ny Egipta ny tropetra. Nisy fanairana nalefa ary natao hoe mandole ianareo rehetra indro fa tonga Josefa. Ho toy izany koa ny eo amin'i Jesosy. Toy inona no nitiavany ray azy ary nakala azy ireo rahalahy tao amin'ny anaram-piangonana tsy nisy atony. Namidy tamin'ny sekely volafotsy 30 izy toy izay efa nisy ary nalefa tao andafaka no heverina fa maty teo amin'ny hazo fijaliana. Veriny anankiray ary voavonjiny anankiray de nasandrana avy teo amin'ny hazo fijaliana ary mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra ao amin'ny avo de lay fanahy lehibe izay hita taratra teo aminy. Ary tsy misy olona afaka hiresaka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany. Eritrereto zany ary rehefa miala amin'ny seza fiandrianana io izy ka manomboka mivoaka eo aneno ny tropetra ka aoka andohalika ny lohalika rehetra ary anaiky ny lera rehetra. Tsarofa fa zanaky ny fanambinana izy. Nambinina avokoa izay nataony na tranomaizina ny teo na taiza nandeha tsara zany. Ary moa va tsy nampanantena ho an'ireo zanany izy fa ataony miara-miasa soa zavatra rehetra na retina io na tranomaizina na fahafatesana na fahoriana na inona hoe hiara-iasa asoa an'ireo zay tia azy zany. Nampanantenan'io izy ary tsy maintsy zay ny misy. Tsy maintsy eo zany maneho endrika zany miresaka ny amintsika ao aminy. Izy io endrik'Andriamanitra tanteraka io. Eny hitatsika eto ihany koa fa rehefa tonga indray izy atsaro fa Josefa tamin'ny fanambarana no namonjeny an'izao tontolo zao tamin'ilay faminaniana lehibe nomeny. Efa natao hoe maty zao tontolo zao raha tsy noho ny nataon'i Josefa. Ary zao tontolo zao de efa natao hoe maty raha tsy noho ny nataon'i Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Mitahiry ain'Andriamanitra. Afaka no ihany sika satria nifanity tsara tamin'i Davida tsotso zao izy, nifanity tsara tamin'i Mosesy, nifanity tsara tamin'i Eli, nifanity tsara tamin'ny Josefa. Voasehony tamin'ny endrika ny zavatra rehetra na hoe voalazany raha teo tao amin'ny testamenta taloha ka nifanity tsara tanteraka teo amin'io. Inona zany? Nanehoana n'ilay mpanafitra tanteraka mba ahafahantsika metraka an'ireo lamba malotontsika ratsy ao amin'ny fanasan-damba de andesika hitaka an'io indray voasasa tamin'ny rano zanak'ondry zany. Afaka hitaka sika an'izay antsika ary zay rehetra antony nafatesany azontsika takiny zany.
koa izy lay teny tanteraka voaseho tamin'ny endrika sitrak'Andriamanitra lay mpanao sikotra lehibe nikapokazy ka anao anio arak'izany mahita azy ao Isaia sika eto arak'ilay novakiko isika rehetra kosa nanao azy tsy tiatsika ho jerena akory izy tsy nisy hatsaratare andritsika azy ny fosazy ny olona rehetra nanimbazibazy miresaka ny aminy am'izao andro zao eto manimbazibazy ny olona rehetra hitanareo isika kosa nanao azy raha nijery azy sika no hoe nanao azy de midika hoe nijery azy isika kosa nanao azy ho nikapohina sy nampahorian'Andriamanitra na de zany azy izy inona no antony nanaovany an'izany izy de voalefana noho ny fahatsotsika notorotoroina noho ny elontsika eny afaka no hiatrany eo am'izany sika nefa inoko fa azonareo an-tsaina ny tiako ambara eto Andriamanitra no nanorony indray an'ilay sanganasany saingy aoko sika tsy hainadino fa tany am-boalohany rehefa nikapoka ny lany voany Adama izy de nisy zavatra nalainy avy tao amin'ny lany voany ankehitriny ny nikapohana any Kristy de nisy antony mba ahafahany aka zavatra avy aminy zay ho fianakaviany de lay ampakariny mba ahafahany akapakariny iray avy aminy koa rehefa natao tanteraka lay sanganasany de nilainy nikapoka azy mba akany avy aminy tsy hoe silaka hafa tsy hoe famoronana hafa fa avy amin'io famoronana raha io ihany ry ralahiko aza diso fandraisana an'izao fa mba etrereto kely raha naka avy aminy izy de lay famoronana voalohany mba hanaovany an'ilay ampakariny ho any tenany de tsy nanao famoronana hafa mihitsy izy ampahany tam'ilay famoronana voalohany no nalainy koa raha teny izy teo tsy maintsy ho inona ary ny ampakariny tokony ho teny voalohany izy io de lay Andriamanitra velona ao amin'ny teny Kimberley Afrika Atsimo ndray mandeha de teo ampijerena an'ireo diamondra ny amin'ny fomba anakana azy reny avy tao tany ary nahita azy ireo nipetraka teo fa eny lay mpiandraikitra ny orinasa na lay fitrandrahana de isan'ireo mpandamin-drarahako eo amin'ny laram-bavaka ary tsikaritro ireo diamondra zay nitentina matapitrisany dolara maro fa nivangoko teo saingy tsy namirapiratra izy ireo na de teo ambanin'ny jiro azy de ho ia tam'ilay mpiandraikitra ny fitrandrahana ho ia nahoana izy ireo no tsy mamirapiratra hoy izy Ramse mbola tsy voatefy izy ireo tsy maintsy tefeny zany avy eo rehefa voatefy de eo izy ireo vao mamoaka taratra ny azavana zay ary le izy tsy maintsy tefena le sanganasy mario voatefy vo amin'inona ary ina ve lay silaka any esorony tsy lay silaka any esorony de anaovana fanjaitra famoahana feo ary lay fanjaitra famoahana feo no apetraka eo ambony ny kapila zay misy mozika tsy hitan'ny rehetra maso fa lay fanjaitra no mamoaka an'io avy ao ka mamoaka ny fantikana marina ny amin'ny teny ny fiainany de nifanity tsara tamin'ireo olona rehetrareo sitrak'Andriamanitra ny nikapokazy ary eny nahoana izy nikapohany ho amin'ny antony ray ihany tam'izay ny lany nikapohana ny Adama ankehitriny mahita azy nikapohany sika nasian'Andriamanitra ary napahoriana lay janak'ondry tanteraka voavono ho an'ny mpanota sanganasa tanteraka ankehitriny saika efa nandritra ny 2 arivo taona zay Andriamanitra de teo ampanaovana sanganasa indray ho azy satria nikapoka ny Adama izy mba azahoana zava silaka avy aminy lay ampahany tao latezana izay anaovana vady ho azy ary eto io sanganasa tanteraka io zay nikapohina teo Kalvari no nahazona silaka iray avy aminy zany de ny testamenta vaovao tsotro zao zay fotsiny efa nitanterahany ny testamenta taloha ankehitriny de ny testamenta vaovao silaka hafa indray no tanterahany hitanareo fa lay vaovao sy lay taloha dia raha lehilahy sy ny vadiny hitanareo ary nilaina ny vaovao mba ny taloha mba hanehoana raha teo ny vaovao tonga Kristy la sanganasy mba hanatanteraka an'io ankehitriny ny ampakariny no hanatanteraka an'izay rehetra ao amin'ny testamenta vaovao sanganasa hafa indray no eo an-dalam-pisiny tony ny lany 4 arivo taona mba hanaovana an'io sanganasy io ankehitriny de efa 5 arivo taona zay izy no eo ampanaovana sanganasy iray hafa ampakarina ho an'ny Kristy sanganasa hafa indray
eo mpanaovana an'izany izy ary ataony araka ilay fomba fanaony tsy miovy zany dia ilay fomba nanaovany alay sanganasa teo ihany ny teniny zay ny fomba anaovany andreo sanganasany satria rehefa teny tanteraka no eo dia zay ihany no ahafahana mamoaka sanganasa tanteraka zay mety ho fotaka na fako tafiditra dia ho potika fa ny tany sy ny lanitra andalo fa ity teny ity dia tsorava mihitsy tsarovy fa rehefa manefy diamondra ilainareo ny anana fitaovana tonga lafatra mba hanaovana an'io tsy zay rehetra raisina dia vitsy zany efa nahita zany nampandalovina teo amin'ny fanoto milanja amin'ny taonina maro ah ary nietsiketsehana teo ambony reo zavatra mahataonina maro eo nampandalovina teo mihitsy io diamondra io tsy naharava ilay diamondra zany tsy maintsy tefeny io ankehitriny eo mpanaovana zavatra mitovy izy dia araka ilay fomba fanaony tsy miova mihitsy hitantsika amin'izany ao Malakia 3 fa ozy Andriamanitra ary tsy miova tsy afaka anaovany fomba fanaony izy noho izany nanomboka teo amin'ny Abrahama izy taorian'ny fahalavolo lay sanganasa voalohany nanomboka teo amin'ny Abrahama izy teo amin'ny fanorenana mba hanorona sanganasa hafa indray natombony tamin'ny andro Pentekosta ny fanorenana lay sanganasa hafa indray lay vo tamin'ny voalohany teny natombony teo amin'ny fiangonana voalohany inona nisy teo lay vo teny lay teny voaseho dia lay fampanantenana nomena o Joel amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ny zanakalanareo sy ny zanakavavinareo aminany ny lahianitrareo anofy ny zatovinareo ahita fahitana dia ny zavatra ataony amin'ny andro farany reo roa arivo-taona farany mario fa nanomboka nivoaka tamin'ny maha voalohany azy zany toy ny lazany Jesosy hoe ny tenin'Andriamanitra dia vo zay nafafy ny mpamafy ary izy lay mpamafy ny vo dia ny teny ary mario fa ny vo rehetra zay mitoetra irery dia tsy hamoa mihitsy tsy maintsy latsaka ao amin'ny tany zany mba amoaka ny vokany indray ary ity vo ity io fiangonana tanteraka io no latsaka tao amin'ny tany tao Nisea Roma fony izy lasa anara-piangonana eny ry mpahay tantara tsarovy zany ary ianareo zay andrea zao ronam-peo zao amarino zany dia ho hitanareo eo raha tsy marina zany ny fiangonana dia maty tao Nisea Roma rehefa nanaky dogma sy fanekem-pinoana teo amin'ny toeran'ilay teny voalohany inona nisy teo ampanehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'io fiangonana voalohany io hoe Andriamanitra izy nanana fiangonana iray tanteraka izy fa lay fiangonana toy ny voahafa rehetra ihany dia tsy maintsy latsaka tao amin'ny tany ary maty eny latsaka tao amin'ny tany zany ary maty dia niala ny heriny hainareo tsara nisy boky novakiko teto voatsela nisy olona nanoratra boky nanao hoe lay Andriamanitra mangina mety efa novakinareo zany tsy tsaroka ataoko fa Brembaka tsy azoko antoka hoe iza nanoratra an'io eny tsy tsaroko ananako amin'ny broko zany lay Andriamanitra mangina zao ny voalaza Andriamanitra nandritra an'ireo arivo taonany sy ny taona ny famaizinana dia tsy nietsika ary tsy nanao na inona mihitsy fa nijery fotsiny an'ireo martio raha mahatoky nakao andavaky ny liona hodoran'ny Romanina tamin'ireo famonoana maro isan-karazany naboridana ny vehivavy narehatra ny volony lava tamin'ny tara dia nidorana izy ireo tsarovy fa nanomboka tao Roma ny bory volo fa reo vehivavy kristianina no nanana volo lava ka dia natsoboka izy ireo tao anaty tara zany ary nampiretina dia nidorana izy ireo ary naboridana nomeny ho an'ny liona ary ho ihany ty mpanoratra ty hoe aizy io Andriamanitra io ny fahajaban'ny olona indraindray tsy fantatrareo fa tsy maintsy maty io vo io tsy nitady zay anafahana azy ireo mihitsy izy nakao amin'ny tany ampandresena izy ireo nakao amin'ny tany feno rasy teo andalam-pahafatesana nanolotra ny ainy nahoana vo zany tsy maintsy latsaka tao amin'ny tany io toy zay ambarany Jaona 12 amintsika ny voambary dia tsy maintsy latsaka ao amin'ny tany ka maty eo ary tsy hoe maty ihany fa lo saingy tsy nalala mihitsy zany anara-piangonana zany hoe mbola atao ihany io ainy io na lay fiangonana teo mihitsy aza teo amin'ilay fivoriam-be tao Nisea tamin'ireo ady hevitra politika mahatsiravina 520 andro
foniditra teo ny aristokraty ka nitady ny anatsifoana an'ireo manamboninahitra ambony tao amin'ny fiangonana isan'ireo mpaminany nivoaka avy tany anefitra tany ny velona tamin'ny anana sady ny tafody biby reo tena mpaminany nefa noroany izy ireo. Nahoana tsy maintsy latsaka ao amin'ny tany ny vo, tsy maintsy maty zany. Maty zany teo amin'ny taonany famaizinana tao amin'ny fotaka maizina lalina. No heverina fa vita teo ny aminy. Hainareo tsara Masidady Jaona 12:4 hoy Jesosy raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny vo dia mitoetra irery izy. Fa ilay fiangonana voalohany io vokatra teo io apakarina io vo io teny tonga voase io no latsaka tao amin'ny tany tao Nisea Roma. Ino ry fiangonana ianareo manerana an'ireo firenena zay andrean'izao. Io lay fotaka eo aminareo dia reny anara-piangonana reny. Teo no toerana nanomboana ny teny ka nanaiky dogma izy ireo. Ary teo amin'ireo amanjatony taona maro ny siny ny taonany famaizinana nafenina teo amin'izao tontolo izao ny hery sy ny fampisehoany ny teny. Ny katolisisma arerianina nanapaka. Fantatsika rehetra zany raha vakina ny tantara ny katolisisma rery no manapaka. Kanefa tsy azonareo afenina ny vomananaina. Tsy maintsy mivoaka zany satria nahoana eo am-perinasa lay mpanao sikotra lehibe anorina indray izy koa izy latsaka tao ny vo lay teny. Raha hitantsika Masidady Paoly, Petera, Jakoba, Jaona reo rehetra nanoratra ny teny fa nanoratra izy ireo ary lay teny nosoratan'izy ireo ny tonga velonainy dia ny velona hatrany zany. Ary rehefa hitantsika fa taorinina nomboan'izany ho masaka dia nanomboka nanoratra an'ireo epistily Jaona nalefa tany amin'ny nosy Patmo izy rehefa avy nidorana tao anaty menaka nandritra ny 4 ora. Saingy tsy maintsy mivoaka ny teny, tsy maintsy voasoratra zany. Tsy vitan'izy ireo ny ampangotraka ny fany masina hivoaka tao aminy tamin'ny menaka dia navoaka avy tao izy, tsy mbola vita ny asany, maty toy ny fahafatesana rehetra ihany izy. Polikarpa zay isan'ny mpianatry Jaona no nampandroso hatrany ny teny. Ary avy tamin'ny Polikarpa no niaviny ny Irenea. Ary Irenea dia lay lehilahin'Andriamanitra malaza nino an'izao filazantsara inotsika izao ihany. Marina ny teny. Niezaka nanao zay hanemporana zany ny fiangonana tamin'ny farany zany dia tonga tao Nisea Roma ary teo no nalavo azy tao amin'ny tany tao aorian'ny Masida Martin dia nivonoa zany. Masida Martin dia nino zavatra toy ny inotsika ihany, zavatra nitovy ihany ny toanana, ny batisan'ny fany masina, ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy. Tena ilay zavatra ataontsika mihitsy no ny toanana fa mpaminany izy io. Sady ninono ny ten'Andriamanitra rehetra fa tamin'ny farany dia nomboana izy ireo dia naletika tao amin'ny tany ary nijanona tao amanjato ny taona maro mandrapatonga ny olo dia nifinosana teo amin'ilay vo. Reo faty tamin'izany ny tonga tamin'ny fahalovana efa tany amin'ny Saint Angelo ny terako teo amin'ireo toerana fandevenana ary nahita ny toerana nahafaty azy ireo sy ireo taolany efa rava sy ny sisa. Loha izy ireo taty aparany ka efa tsy hita intsony ny taolany nefa dia mbola atao ihany ny aina. Lay voambary latsaka tao amin'ny tany tamin'ilay fivoriam-be tao Nisea no nanomboka ny tsirin-dray teo amin'ny Martin Luther toy ny fitsimoky ny vo hafa rehetra na ny voambary. Rehefa loha reo vo dia mivoaka ny aina. Ary nanomboka antsely zany tamin'ny Martin Luther. Inona nataony? Nisy voalohany no laviny anara-piangonany katolisisma. No toeriny zany ka nataony ho diso satria hozy ny marina dia ho velony finoana. Inona nisy teo? Aina kely malefaka zay namoaka tsimoka kely vitsy zany re Luther. Azo antoka fa tsy mitovy endrika tamin'ilay vonaka ao amin'ny tany zany saingy teo ampivoana ny aina teto. Aveo zany dia tonga teo amin'ny tao. Aveo inona no nitranga tamin'ny androny John Wesley? Inona nataony rehefa namoaka ny fanamasinana izy? Tsy niala tamin'ny teny izy ary inona nateraka zany? Lasa rafitra Luteranina ka nanao rafi-pivavahana ka dia fotoana teo ny isiny ny zavatra hafa indray eo piorenany eto lay sanganasa. Inona nataony? Inona nataony? Nanohitra izy an'io fiangonana Anglikana io
nivoaka teo amin'ny fanavaozana toy ny volombolony. Ino zany? Lay vo no indry fa velonainy maniry zany zao. Eny ny tao dia tsy mitovy endrika amin'ny vo, ny volombolony ihany koa. Eny riralahiko pentekotista manerana ny firenena, tiako hiaino ianareo riralahiko, raha zao no mety afatra farany notoriko, sanganasa ataoko izy ty. Tsikatrareo moa fa rehefa ny vary lay voambariny latsaka tao amin'ny tany, rehefa manomboka maky indray ny endriky lay voany zany. Jereo ny zavaboary. Ny zavaboary raha ny marina de Andriamanitra no miasa ao amin'ny zavaboary, zay ihany no azony atao. Fa hatreo amin'ny fifohazam-panahy pentekotista raha ny fiheveran'izy ireo no nisy ny vo, nefa tsy zay. Ankehitriny jereo kanefa nisy zavatra nipoitra teo zay tena mitovy amin'ny vo. Eny jereo ny voalazan'i Jesosy ato amin'ny Matio 4:4 hoe tena ifanakaiky reo fanahy anankiroa reo amin'ny andro farany, ka mitaka ny olom-boafidy raha azo atao. Nefa ny tao de tsy misy fitoviana mihitsy amin'ny vo, ary ny volombolony ihany koa de tsy mitovy amin'ny vo. Nefa mario ny eto, tsy tamin'ny andro Lutera fa amin'ny andro farany. Ny zavatra voalohany, misy mpamboly vary mipetraka eto. Ny zavatra voalohany zay mivoaka eo amin'ny voabary. Mety isaky heverinareo vo mihitsy zany, nefa inona io? Akofo zany. Misy karazana fonosana kely maka endrika toy zany mba hiazona ny vo. Io no ivoan'ny akofo. Tsy voa nefa ny akofo toy ny tsy nahavony volombolony sy ny tao ihany. Mpitondra fotsiny ny ainy io. An'ilay voambary eo Masindajaona 12. Hitanareo Jesosy no miteny eo, ny vary aorin'ny volombolony, aorin'ny Wesley, de mamoaka ny akofo zay endrika manakaiky indrindra ny voany noho ny hafa rehetra. Ny akofa no mitovy kokoa amin'ny voany, miamitovy hatrany amin'ny voany io, de ilainako amin'ny tany. Ary rehefa mivoaka zany ny tao de misy aina ao aminy, saingy azo antoka fa tsy lay voany io. Mivoaka ny volombolony, pollenina, mbola tsy lay voany ihany io. Aveo mivoaka ny akofa, ary io no manana bika toy ny vary, tena mitovy mihitsy amin'ny voabary, nefa mbola tsy io ny vary. Tena mitovy bika tanteraka mihitsy. Nivoaka reo pentekotista toy zay mety isy eo amin'ny vary ihany. Samy mivoaka avy amin'ilay anankiray nisy teo, mivoaka avy amin'ny anankiray nisy teo, nefa mpitondra aina fotsiny izy ireo, lasa anara-piangonana izy ireo. Ary zay no nataon'ny pentekosta lasa anara-piangonana. Ary inona nataon'ny pentekotista rehefa nivoaka teo ka nitovy endrika tamin'ny voany mihitsy? Niverina avy hatrany izy tony ao amin'ny Apokalipsy 7:10, ho naman'ireo anara-piangonana raha vaviny. Teny zany mihitsy, zay ny voalazan'i Jesosy. Ankehitriny jereo ny filazantsara de efa ivoaka tamin'ny alalan'ny Lutera, tamin'ny alalan'ny Wesley, nakao amin'ny pentekosta, ary amin'ny andro farany zany de amitaka ny olom-boafidy mihitsy raha azo atao. Reo olom-boafidy. Ry pentekotista, ry rahalahy, tsy hitanareo ve zany? Ny vary raha teo amin'ny fiandohany voalohany de toy ny vo ihany. Rehefa manomboka maka endrika toy ny vo, nefa de akofo io. Lasa anara-piangonana zany, nanao toy ny zavatra nataon'izy ireo tany amin'ny Lutera mihitsy. Ny Apokalipsy 7:10 no manapirofo an'izay zavatra zay ihany. Ny am'ireo fiangonana. Eny ny voan'ilay vo nisy tamin'ny voalohany no lavy tao nisy, satria teo no nisy anara-piangonana voalohany. Mary io, ny eto, lay aina tao amin'ny tao, volombolony, no samy miafara eto ao amin'ny vo. Lay aina nivoaka avy amin'ny vo voalohany no niakatra tamin'ny alalan'ny dingana samihafa, dingana telo samihafa. Aveo de miverina indray hatreo amin'ilay toerana nisy azy tany am-boalohany. Halleluja! Oh la! Zany olona faly indrindra eto tany, fa navelan'Andriamanitra hita an'izao.
jereo no matateraka ny teny ary reo zavaboary reo dia miasa mifanaraka aminy toy ny nanaporofottsika ny fitsanganana ihany miposaka ny masoandro ny fileteny masoandro dia miposaka indray ny ravina dia miraraka amin'ny hazo ka midina ny tsironainy makao amin'ny fakany dia miverina miakatra ary miverina miaraka amin'izany ndray ny ravina milatsaka ao amin'ny tany zany tonga dia hitseditra an'io hiverina avy hatrany ny ain'ilay hazo dia ny calcium masiny potasy izay mamerina an'izany eny ambony eny ho ravina vaovao indray hitanareo fa zavaboary rehetra samy miasa mifanaraka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ary iny reto fa mitovy tanteraka izany amin'ny reto taom-piangonany reto zany no natonga ny fanahy masina nidina ka nanao matsara andreo zavatra eo ary namoaka an'izany ao antsika araka izay fomba nataony teny izany mihitsy mario eto fa lay aina tao amin'ny akofa tao amin'ny tao dia tao amin'ny volombolony tao amin'ny akofa tafangina tao amin'ny vony rehetra ary lay aina tao amin'ny tao no niala ny anankiray mba hisininy manaraka fanamarinana nanokatra lalana ho amin'ny fanamasinana nanokatra lalana ho amin'ny batisan'ny fanahy masina ny batisan'ny fanahy masina nanokatra lalana ho amin'ny fanahy masina tenany mba hidinany hatreo amin'ny fahatanterahana ka hiverina amin'ny teny indray mba haneo ny tenany kanefa izay lasa nara-piangonana dia maty toy ny aina tao amin'ny Lutera niala zany mba hisiny Wesley ary avy tamin'ny Wesley nakao amin'ny Pentecoste zany ary avy tamin'ny Pentecoste mba hisiny ilay voa voalohany nakeo amin'ny Pentecoste nivoaka avy tamin'ny Wesley mandrapatonga n'izao fotoana izao ny antony voan'ny Pentecoste tamin'ny Wesley dia satria tsy anara-piangonana zany teo tsy isan'ny Pentecoste teo dia lasa anara-piangonana ny Pentecoste ary inona no nateraka izany nivatika ao akofa io tena tahaka an'ilay tena izy ny fahitana azy ary ho anareo rehetra firy no efa nahita voambary nanomboka ny tsiry inona zavatra kely voalohany tovitovy amin'ny voa mihitsy zany saingy akofa io hitanareo ve reo dingana telo ny tao ny volombolony na ny polene avy eo ny akofa ary avy eo avy amin'ny akofa no ivoan'ny lay voa voalohany tsy voa io ny ain'ilay voa no teo ny tombona ny vatsivan'io mba ho tonga eo amin'ny voa amen hitanareo zany inona io fitsanganana fiverenana ho sanganasa indray tolay anankiray nakao amin'ny tany ny Pentecoste dia nivoaka tamin'ny Wesley satria lasa rafi-pivavahany Wesley nivoaka ny Pentecoste tsy rafi-pivavahany zany teo fa nivadika ho isany avy eo tsy maintsy zay mba ho lasa akofa le tena tenin'ny fiainana teo aminy no teo amin'ny diany avy eo ho voa voalohany tamin'ny alalan'ireo dingan'ireo tamin'ny alalan'ny tao avy eo nakao amin'ny polene avy amin'ny polene nakao amin'ny akofa ary avy amin'ny akofa tonga voa zany eny tao volombolony akofa tamin'ny fahavelona izy ireo no namoaka tamin'ny fifahazam-panany izy ireo tany am-boalohany mpitondra ampahany iray tamin'ilay ainy voa saingy rehefa lasa rafitra izy ireo dia nivoaka tamin'io ny aina voaporofo teo amin'ny tantara rehetra zany tsy mbola nisy rafi-pivavahana na vita zavatra rehefa lasa rafitra maty io marina zany jereo manondiany any ny aina eto mandroso foana zany maro io ny zavatra nataon'izy ireo ny nataon'io rehetra io dia voaporofo ny tantara fa tena araka ny fomba ny aviny ny fiangonana mihitsy tsy nisy ny lany an'io intsony mihitsy navelany ankila ny rafi-pivavahana tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny tantara rehetra zay fiangonana taorinony na lasa azy ho rafitra ka tsy maty ary lay rafi-pivavahana no maty ka tsy nisy liarina intsony tsy hitanareo ve zany ry olona jamba sokafo ny masonareo ny zavaboary sy ny teny dia miasa mifanaraka tsara sady manaporofo an'izany eto mihitsy fa ity ny fahamarinana ka zay ny fahamarinana miala amin'ny tao io ain'io mba isin'ny volombolony avy amin'ny volombolony mampisy ny akofa zany ary avy amin'ny akofa makao amin'ilay voa voalohany indray zany mario fa tsy nisy ny lany an'io intsony mahavarina to inona io ainy io eo amin'ny diany makao amin'ny voambary no ny diany ao amin'ny azo nampitany vahoakany tamin'ny azo Andriamanitra eny midina ny aina ao amin'ny azo dia miverina miakatra indray midina zany ary miverina miakatra eny midina zany ary miverina miakatra saingy eo amin'ny voambary miakatra avy any amin'ilay tao voalohany zany mamaky ny tao
ny volombolony ary ny akofo ka zay zavatra avy nandalovany de maty ka tsy afaka iverina andalo eo indray ny aina. ino zany? tsy misy lana azy intsony, misotra ho amin'ny fahataterahany zany. Amen. Tsy hitanareo va ny antony tsy mbola nampiasainy rafi-pivavahana mihitsy? Tsy afaka iverina ho amin'ny intsony izy, maty zany, saingy miampitatra an'ilay aina avy amin'ny anankiray ho amin'ny anankiray. Hitanareo fa fanekam-ponoana nataon'izy ireo eo sady atsofony ao, nizaniza manampy teny ray monja na manasitra teny ray monja. Hitanareo fa tsy omeny io lalany zany, tsy maintsy manondia lay ainy vo. Mampiasa an'izao fanoharana eto ny amin'ny ampakarina, de ilay sanganasa zay eo andalam-pivoahana. Tony nalavo an'ilay sanganasa de iny fa misy sanganasa iray eo andalam-pitsanganana. Ilay sanganasa de lavo tamin'ny paty ataony seroma, taorin'ny seroma, nandalo teo amin'ny dingany izy io, saingy eo andalam-piverenany indray. Ho amin'izany sanganasa zany izy io zay natao tanteraka, satria ampahany teny zay nytonon'ity izy io fa anana fiangonana tsy misy pentina naketriny izy. Tsy fandray nahoana am'izay mety ho karazana rafi-pivavahana na naram-piangonana zany. De io zava-boaziny io nandalo teo amin'ireo zavatra ireo zany, fa io kosa tsy tody eo mihitsy. Mareo fa eo ampiakarana ny vo, eo ampiakarana io ainy io tsy miemotra akory, tsisy fitsanganany intsony ao aoriany zao. Eo ampiakarana ny aina akeo amin'ny fahataterahana lay fitsanganana. Mareo fa ny akofa de mamoaka mareo fa ny akofa no mamoaka n'ilay vo voalohany avy ao aminy. Ny apokalipsy toko fahatelo no atantsika an'izany. Ankehitriny tsaroa fa tsy nisy fiangonana hafa namoaka azy tany ivelany ao amin'ny baiboly. Teo amin'ny taom-piangonana fito, firy mahatsiaro an'izany? Nandalo teo amin'ny taom-piangonana izy nano hiatrany mba hamoaka zavatra hafa, saingy teto ny vity zany, tsy misy zavatra hafa intsony. Kanefa lay mpanao sikotra de tsy maintsy tafaverina eo amin'ny fahataterahana indray. De ny teny hitanareo, aza miverina ano arina, tena hafa tokoa izy io. Ie, ary mario avy eo ny akofo rehefa mivoaka zany, ny endriny de mitovitovy amin'ilay voany, saingy rehefa ny aininy voany no manomboka miala amin'ny akofo mba hiditra ka isian'ilay voany lay ampakarina, de misokatra ny akofo ary mandroaka n'ilay voany hiala. Tsy marina ve zany? Raha ny zavaboary zany mihitsy no nataony. Ao amin'ny apokalipsy 3 hitantsika eo fa ny taonan'ny fiangonana Laodikia no namoaka azy ivelany. Eny hitanareo fa tsy nisy zany tamin'ireo taona hafa tany aloha, satria mbola nisy zavatra hafa tokony ho navoaka teo. Nandalo teo fotsiny zany ary niampita teo amin'ny hafa. Efa nambarako anareo hatramin'izay fa tsy misy raharam-piangonana hipoitra intsony eo amin'ny farany sika. Ary namoaka azy ivelany izy ireo satria nahoana? Izy io de mbola teny ndray. Izy io de mitovy amin'ilay nilatsaka tamin'ny tany teo. Izy io de fampianarana mitovy ihany tamin'izay nivoaka tany am-piandohana. Ary rehefa nanomboka nitombo tsara lay teny vo, de atosiky ny akofa hiala aminy zany, miala amin'ireo hafa rehetra ny aina mba hanarahany an'io. Toy zany ireo tena piro arahan'izy ireo ny aina, laizalaiza le an'ny aina. Toy ny Israely zay tadidona tanteraka raha nanam-potoana sika minitra vitsy isany ananako. Fa raha nytadidona tanteraka tany am-piandohana, teo amin'izay rehetra nalehan'io andriafy io no nisy fiainana. Andriamanitra io azavana io, ary tsy aokina sasakalina ny teo na hoe teo amin'ny toerana mahafinaritra indrindra izy ireo. Rehefa nifindry io andriafy io de nitsofina ny tropetra ary nifindra niaraka tamin'izany ny Israely. Halleluja! Ary rehefa naneno ny tropetra, nifindra niala niaraka tamin'izany Martin Luther, de nanangana rafitra izy ka namono tsy hoe izy terany fa le olona taorina. Avy eo nesorin'Andriamanitra niala teo amin'io ny aina, de nampandrosony azy zany, fa io no naleviny nitsitra tao am-pasana. Nivoaka sy le avy eo hitan'io rafi-pivavahana lehibe io, ko de nitsofiny tropetra ny amin'ny fanamasinana nisy teny ampy. Hitanareo, rehefa natao zany de nifindra niala izy ireo, nivoaka avy hatrany teo amin'ny Lutera, nakao amin'ny metodista avy hatrany. Ary rehefa nahita zany ny Pentecoste de nitsofiny izy ireo ny tropetra, fotoana fiverenan'ireo fanomezam-pahasoavana teo. Hitanareo ve nataon'izy ireo? Nampaninona izy ireo ny tropetra de nivoaka izy ireo. Avy eo lasa rafitra, saingy tsaroa fa aorin'ny akofa eo amin'ireo dingana telo fatatsika de tsy misy tavela akoatran'ny voany. Andriamanitra ô, de voatosika hivoaka amin'io rehetra io avy eo ny voany. Amen ary amen. Manomboka maka ny endriny reo teny vo, ny aina no tafavoaka avy tamin'ny eny mario fa raha lay papakatra
lay ny andohany lay voalohany ny mpapakatra fa ny eto de lay mpakarina no empisehoana tsaroa fa ny fiangonana de ny andoha tamin'ny pentekosta ary lavy tao ny se zany ny tsimoko zany tsy nitovy tam'ilay tena voana io tsy nisy ampahany tam'ilay iaina ihany tao nefa ny tsimoko zany mba ahafahany manangana rafi-pivavahany de nisitaka tamin'ny rafi-pivavahany io izy ary inona nataony zany avy eo lasa zany avy eo niala tamin'ny rafi-pivavahany io de nakao amin'ny rafi-pivavahana hafa indray nakao midingana hafa teo amin'ny tenindray fanamarinana fanamasirana batisany fanamasina hitanareo ary nandalo teo amin'ny tao io sy ho dingana io zany de tsy nitsahatra ny tombo atrany tsaroa fa lay polena kely no mitovy kokoa ny volombolony no mitovy kokoa amin'ny vo no ny tao ary ny akofa de mitovy kokoa amin'ny vo no ny volombolony fa raha lay vo mihitsy kosa de ambony noho zany hitanareo nampiasainy fotsiny zany mba nyampitany mba hanivatsivany zany teo mario ny ampakariny raha toa lay ampakariny tany amboalohany ka teny na ny mpapakatra ka raha nalaina avy amin'ny mpapakatra ny ampakariny de tsy maintsy teny ihany koa zany mario fa tsy maintsy zany ny ampakariny nahoana ny mpapakatra no tsy maintsy ho teny voaseho tonga miariary satria iray ihany ny ampakarina sy ny mpapakatra sy lakanokapona ary nalaina taminy fotsiny izy io lay sanganasy voakapoko zany hoy tsy vitany Michelangelo namerina zany teo indray tsy vitany nametraka ny teo indray fa Andriamanitra vitsy zany izy no hitondra ny ampakarina kely io zay mikapohina iverina eo anilan'lay teny voalohany mihitsy ka indro ary izy io lay sanganasy lay fianakaviana tafaveriny indray ao misaideny ahona no ahafahany io ampakariny io avitsy zany ahona no ahafahany io vary io avitsy zany ny malaky efatra ny laza fa amin'ny andro farany ampidina iveriny indray io inona ampidina iverina toy ny tany ampiandohany averiny zany onerako o ny tompo ny taona rehetra lany kijaja sy ny voalalavao sy reny hafa rehetrareny ny nohan'izy ireo onerako indray zany o ny malaky efatra ampody izy ny fon'ny olona de ny finoan'ny olona iverina am'ireo ray ny tany amboalohany indray hitanareo hitatsika eto anatrehantsika mihitsy zany ry fiangonana aizary no misy atsika eny ho faranako afaka minitra vitsy tiako tsikaritra reo akaiky tsara ny zavatra vao nitranga farany teo ny malaky efatra de natao ampody amin'ny voalohany nendahina niala tamin'ny fiangonana izy io avy tamin'ny vatany fiangonana nendahina niaraka tamin'ny tompony no niatony ray ihany satria teny izy io tonona nendahina ny Josefa niala teo amin'ny rahalahiny ihany satria teny izy ary Jesosy de nendahana niala teo amin'ny rahalahiny satria teny izy ny fiangonana de nendahana ny ampakarina de nendahana niala tamin'ny fiangonana satria teny izy io hitanareo etondray ireo dingana ray roa telo eny teny zany mihitsy lay teny velona sy mahery lay ampakarina araka ny baiboly fa tsy lay karazana ampakarina ataon'olombelona lay ampakarina araka ny baiboly nokapohina sy nampahorian'Andriamanitra tsy nisy atsaratare andritsika azy io kanjo sika kosa nanao azy io ho nikapohina sy nampahorian'Andriamanitra marina zany mitoetra irery izy io nendahana niala tamin'ny anaram-piangonana rehetra izy io raha araka ny apokalipsy 3 nendahana nivoaka tamin'ny tao mpiangonany Laodikia izy io fa teo no nipoirany hitanareo io fiangonana io de nipoitra teo amin'ny tao mpiangonany Laodikia fa io ny akofa kanefa reo afy reo raha lasa tsy hitanareo lehilahy pentekotista ve zany hoe akofy eo anankiray io ary maty raha nolainy eo anankiray io ny tao ny ofaty raha nolainy ny volombolony ny ofaty de tsy maintsy maty toy zany koa ny akofa reo dingana telo nisy teo amin'ny rafi-pivavahana ary tsaroa fa hoy ianareo eny eto misy betsaka ny volombolony tavela eo misy betsaka ty misy andreo metodista teo batista presbyteriana luterana eglise de Christ sy reo zavatra kely hafa rehetra niampy teo am'zany tavela teo amin'io reo raviny sy ny sisa rehetra fa tamin'ny voalohany de fanavozana ny teo eny hitanareo tsara mitoetra irery izy io toy ny mpapakatra no lavin'ny olona ny anjena sy ny lavin'ireo fiangonana eo am'izay toeran'izay ihany misy ny ampakarina inona ary zany io la sanganasana eny io la teny zay ahafahany miasa amin'ny alalany mba ho tonga voaseho ny fandavana koa ny tao ny volombolony sy ny akofa de ho tsy lasa vo mihitsy tsy saingy miamitovy atrany ihany amin'ny vo izy rehetra ankehitriny eo amin'ny fotoam-pijijana tafaverina eo amin'ilay aina voalohany ray ny vo tafaverina amin'ny baiboly ny malaky efatra ny laza fa ho avy eo amin'izany izy io
la tsy maintsy eo aminy ny rehetra mba hisiny araka izany tsy maintsy eo aminy ny teny rehetra tsy zany ve eny inona ny voalazany ao amin'ny apokalipsy 10 fa hitranga nahoana no nandeha tany Tucson mba anokatra ho an'ny fiangonana amin'ny andron'ilay iraka de ny anjely fafito ny afatra ilay anjely fafito de ho voaseho ny tenin'Andriamanitra rehetra ny tombo-kase zay rehetra sisa navelany tao ny fanontaniana zay rehetra mahakasika an'izany de ho voaseho amin'izao ry zao zay mihitsy ve ny voalazany teny koa hitantsika zany ka aiza ry no misy atsika eny aiza no misy atsika tsy misy afa-tsy zao ihany efa eo ny fitaom-pijijana efa masaka ho jinjaina izy io vonona ho amin'ilay fiaviana izy io ankehitriny mareo tsy hosan'izany mihitsy izy ireo eo amin'ny fitaom-pijijana ny vono no tafaverina amin'izay na izy azy voalohany ary tsy maintsy manana ny teny rehetra mba hahafahan'izy io ho vo eny tsy afaka anana voatsasany ianareo tsy haniry zany hitanareo tsy maintsy vofeno zany tsy afaka hoe tsy ahitana hoy ianareo inoko ny batisa ny fany masina aleloia inoko ny fiteny am'teny tsy fantatra ampahan'ilay vo fotsiny zany fa ny eto efa ny ampy zany halleloia hitanareo lay aina tsy reo fanomezam-pahasoavana fa lay aina reo fanomezam-pahasoavana hitanareo ve ny tiako ambara eo amin'ny fotoana farany sika rahalahy ny tao ny volombolony ny akofa de fa maty sy maina ankehitriny zavatra tokana ihany sisa no azo azy de ny angonina ao amin'ilay fivorim-be ny fiangonana maneran-tany mba handorana azy tonga nofo ny teny tolay nampanantenay ny tao amin'lioka fito amby folo mihitsy malaka efatra sy ny siseny mariny zany ny apokalipsy ny tena aina rehetra zay tao amin'ny tao volombolony ary akofa de atafangona ao amin'ilay voa ankehitriny vonona ho amin'ny fitsanganana vonona ho amin'ny fijijana lay alfa no tonga omega amen lay fiandohana no tonga fiafarana ary lay fiafarana de lay fiandohana ny vo zay nakao amin'ny tany no nandalo teo amin'ny dingana ary tonga ho vo indray ny vo zay latsaka tao amin'ny saedenina ka maty teo no niverina avy tamin'io vo tsy tanteraka maty teo io tafaverina ho amin'ilay vo tanteraka lay adama faharoa lay eva voalohany zay lavo ka nampiasaina teo amin'ny fanavoazana faharoa ny fiaviana faharoa tamin'ny fahaterahan'ilay zaza no tonga ho tena ampakariny indray ankehitriny de lay vo tafaverina indray eo amin'le teny voalohany mihitsy lay alfa sy omega de raha ihany hoy izy zano alfa sy omega tsy nilazo zavatra mihitsy izy ny amin'ny teo anelanelana zano alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana tompoko lay fanompona voalohany sy lay fanompona farany de raha ihany lay afatra voalohany sy lay faharoa afatra farany de zavatra mitovy ihany zano izy zany tao amin'ny alfa zano ao amin'ny omega isy andro ray zay tsy andro na alina fa rehefariva ny andro de isy mazava hitanareo alfa sy omega io ny tonga fiandohana sady fiafarana la rirala afaka hijanona ora maro eo am'izany sika lay sanganasa lehibe fianakaviana iray lay adama faharoa sy lay eva faharoa ankehitriny no vonona ho am'sa lay milenium amen iverina eto tany halleloia tsy namela azy ireo hitsitra eo lay mpanao sikotra lehibe naka fotoana tsara izy toy zay nataony nandritran'ireo amahatapitrisan'ny taona namolavola n'lay vady tanteraka voalohany ary lavo izy ireo ankehitriny efa manarivo ny taona maro zay no namolavolandray ary indro izy ireo eto fefa vonona nisy an'ilay sanganasa tonga ary novonoana ho faty tamilany voany no nivoan'ilay mpanampy tandrifina ary tamidingana mitovy ihany no namoahana azy io eny indro izy eto fa tafaverina indray fa ny zavaboary rehetra sy ny baiboly sy ny sisa rehetra de maneo fefa eo sika miaravy reo firenena mifony Israely rehefa matarana efa voalaza ny baiboly raha teo vo isany androny jetlisy jereo reo korotana rehetra nandatsika feno ororo izy ireo miverena ary niahako eo am'izay anareo mariny zany tsara ho anareo niditra fainganao raha andeha ihany efa ho faranako anatin'ny 10 minitra fotsiny na folo mario lay sanganasa lehibe fianakaviana iray raha lehilahy sy ny vadiny de tsy ho tena fianakaviana raha tsy iray izy ireo ilainy io to zany raha tsy iray izy ireo dia tsy ho fianakaviana tsara misitona maketsy raha mato ary makeriraga ho fianakaviana matsiraviny zany saingy raha miray saina ka misy ny fifankatiavana
dia zay ny fianakaviana ary eny zay no sanganasan'andriamanitra teo ka eny mamoaka tsara ny endrika zany ny tena fianakaviana rehetra eto hitanareo ko ankehitriny ilay fianakaviana sanganasa ny tafaverina kristy sy ny ampakariny vonina no avy lay adama faharoa eva faharoa no vonina ankehitriny miverina any amin'ny fonenany ka ny solaitra rehetra dia maneho fanavotana avy teo amin'izay nisy azy ary ny famerenana azy hitanareo tena izany tsotro zao mamerina an'io indray taorin'ny andray andro iny mijoro teo amin'ireo lehilahy kristianina mpandraraha ataoko fa maro aminareo ny teo rehefa nandrean'ity pretra loterany ity na mpitoroteny na no iverina ho isany nijoro teo ka nilaza n'io fahadalana io sady nanimbazimba ny zavatra inotsika nefa nanasany olon'io eo reo lehilahy mpandraraha amin'ny filazantsara fela ka nilaza an'izany na olona ny tano arina ny vozan'akanjony maro tamin'izy ireo ankehitriny no manao toy izany fa hoy izy eny mantany ihany olona hoe nahoana no mamatika vozan'akanjo o reo ahoana na aizana manavaka anao amin'ny pretra katolika hoy izy tsy misy mampiavaka ary tsy tokony misy mampiavaka hoy izy zanak'andriamanitra sika rehetra hoy izy manala pretra katolika izay manerana ny misy sy ny tsy misy eny fa afaka isy azy itoerana rehetra eo nefa tsy afaka ho manerana ny misy sy ny tsy misy raha tsy hoe malala ny rehetra fa na andriamanitra aza dia tsy manerana ny misy sy ny tsy misy malala ny rehetra andriamanitra malala ny rehetra ka izay no mahatonga azy ho manerana ny rehetra fatany zavatra rehetra kanefa mba ahafahano vatana dia ilainy no ao amin'ny vatany iray noho izy malala ny rehetra izay no ahafahano manerana ny misy sy ny tsy misy satria malala ny rehetra izy sady fatany zany talohan'ny nalala izy talohan'ny andoazo atolo zao hoe firy ny parasy ny ao firy ny bibikely ary impiry izy ireo nanakipy maso zay rehetra mombo zany hitanareo satria manerana ny misy sy ny tsy misy izy tsy afaka lala ny rehetra ianareo hoe malala ny rehetra raha tsy hoe tsy voafetra nefa zavatra tokona ihany tsy voafetra andriamanitra amen avy eo zay inona zany ny devoly io izay mitondra azy ireo avy hatrany ao amin'ny famonoana io miditra ao ny tsiraray amin'izy ireo tena arak'izay voalaza amin'ny baiboly mihitsy ary indro fa eo zany eny tafiditra eo anivon'ireo pentekotista mihitsy izay manitona azy ireo avy hatrany eo ao andafaka ora to inona taoriny fanambarana io nisy nilaza tamiko zavatra tsara ny tsy nilazako firy satria mety ho nandefa tany amponjy izy ireo teo saingy ho fotsiny anakapo io la izy ny olona zay nampianarina malala izy ireo alalany andriamany ny endry amin'izany andro zany voalaza amin'ny daniela eny tompoko hitanareo alalany andriamany ny endry arahany maso tsara ireo zavatra teo saingy rehefa nahitan'izany nitranga sy ireo pentekotista nanoana azy teo na de oral robert aza nijery ato zao ho ia la nefa nijoro teo niaraka tamin'ny fianarana voafotsy ainareo tsara sy ny sisa tsy zay ny fomba amitsin'andriamanitra ny azy tsy ny fianarana no amitsiny azy ny fanetretena no amitsiny amin'ny herin'ny teniny voaseho ka mamoaka ny endrik'ilay voany izay nangalana azy eny nisy nilaza tamiko hoe rena labranam hoy izy misy zavatra tsy azoko ny aminao ia ino zany nijoro teo amin'ny lalatsara ataoko fa ranabavidora sy reo hafa rehefa avy nandray tanana ny bilina ka nijoro teo ary samy nakasisiny avokoa izy rehetra fa teo iandian'olona rehetra eo nisy mpitoroteny nisisika anakeo amiko nivatika ny vozan'akanjony hoy izy nahoana ianao no miteny mamely ny olona foana hoy izy mino anao mpanompon'andriamanitra reo olon reo ka aoka ianao mora sy malefaka eo aminy sy sisa hoy izy isaky ny mandrianao miakatra eo de kianonao mafy ny vehivavy ny amin'ny borovolo ny amin'ny fanaovana sorta ny amin'ny fantokona tare sy reo zavatra hafa rehetra reo ary kianonao mafy ny olona ka ambaranao azy ireo fa mangatsika sarapomba sady tsy miraraha izy ireo hoy izy nahoana ianao no manao an'izany hoy izy tianao reo olo reo ahoana nafahanao ho zanak'andriamanitra be fitiavana nefa manao zavatra toy zany hoy anakapo tompo avelao amaly an'ity lehilahy lalitsainy ity hitanareo avelao fotsiny amaly azy amin'ny fomba zay iantonany eo amin'ny tany zay nataony ihany eny ramse efa ambany vakinao ve ny tantaran'lay mpamoaka mozika malaza natsona lay mpanoratra malaza natsona hoe Beethoven hoy izy azo antoka efa nivakiko ny amin'ny Beethoven mety vakiroka maro na afeno dabapako no ndrovitiny fa reo sanganasa no natolo no azo atao zao tsy nahalobava intsony sady tsy nahateny rehefa nipetraka atao amin'ny brony teo ambany tsindrimandry izy de mety nisy zavatra nysoratany nakao amin'ny brony izy ary mivavaka tsy le tsara io de nariny zany natsipo atao amin'ny dabapako saingy rehefa vitany zany ka araka ny tsindrimandry ny rehetra de nahazo sanganasy zao tontolo zao mandratsana tokoa ny teny kanefa mamoaka an'ireo sanganasy zany esorony akofa sy ny volobolony rehetra mamoaka sanganasy zany manana 7 minitra hitantarana zavatra aminareo de zay nitranga afako mala mba hivoana ara-potoana ny 7 jolay
teo a nipetraka teo amin'ny io tsena be etsy io lay tsena be fiatsarana akaikana etsy efa tany Pigalle tany Roma tany Frantsa efa tany New York City Los Angeles fa ny andiana vehivavy maloto indrindra tamin'izay efa hitako teo amin'ny fiainako de eto Jeffersonville Indiana tsy mbola nahitako rotana sy fahalotona toy izay hitako teo amin'ireo olo reo aho tamin'ny fiainako nipetraka teo aho ka tena niempo ny foko de nanome ahafahitana ny tompo ankehitriny ho tantaraiko anareo ilay fahitana tsy haiko raha azoko adika zany fa sambany aho zao no hiteny an'io fahitana io tafiditra tao amin'ny faritry iray aho ary rehefa tafiditra teo aho nisy olona niaraka tamiko tsy hitako io olona io fa feo fotsiny ny re de nijery aho raha nijery todika toy zao aho dia ozy ho avy ary iseho ny ampakarina ho toy ny fahitana mialoha nijery aho nisy nanatona teo amiko ary nahita aho ny tena andiana vehivavy tsara tarehy indrindra sady ny akanjo madio tamin'izay mety efa hitako teo amin'ny fiainako kanefa ny tsirairay tamin'izy ireo to tahaka ny samy nanana ny fitafiana samy lava volo izy rehetra ary lava avokoa na ny tanan'akanjony na ny jipony sy sisa vehivavy tanora ka to hita fa hoy eo amin'ny 20 taona eo angamba eny misy baiboly misokatra eto anatrehako hitanareo izay hitako ihany no azoko lazaina raha ilazy ianareo hoe inona foana nijerenao mijery famantaranandro ah inona tadiavinao mitady olona mijery olona inona nijerenao mijery baiboly ah zay no misy teny marina zay zavatra hitako ary zay hitako ihany no azoko lazaina za tsy malala hoe inona ny amin'io rehetra io ilaiko ambara aminareo fotsiny zany kanefa io ampakarina io mijery tsara izy io teo amin'ny lay niresaka tamiko ary za niaraka teo zahay ny masony io ny olona hita ho madiso mora fo indrindra tamin'izay fa hitako teo amin'ny fiainako to tahaka ny 12 teo na mihoatra zara tsy fantatro nisan'ireo loalaharana fa nisy andiany tamin'izany fotsiny teo ary nandalo teo izy io tamin'ny famorapanahy sady tsara endrika ary niandrandra izy io raha nijery teo am-pandalovana tsara ny fahitana azy io nijery azy io ary raha indry fa nandalo teo izy io de ozy ankehitriny sika de hita kely ozy io nampakarina ankehitriny sika de ahita kely andreo fiangonana de tonga izy ireo na tsikaritra ny fatongavana izy ireo ary efa tonga izy ireo izy rehetra to tahaka ny ratsy no lay teo tsy mbola nahita andiana maloto toy zany aho teo amin'ny fiainako ary efa ozy manaraka de nandre tabataba de ho zany manaraka ary indry fa tonga lay andiana amerikana eny amerikana ny tenako fa ity kosa de nakarary aho tsy mahay ny teny loatra eto am-piangona lasivavy mba ilazana ny zavatra nitranga teo za fa ilainareo ny amaky eo anelanelan'ny voalazy fa rehefa tonga ireo vehivavy reo lay loha ny tarika azy ireo de mpamosavy lava be ny orony ary ny velatra be ny vavany ary izy rehetra de nitafy karazana akanjo nandrakotra ny ampahany ambany eto fa ny amboniny de nasiana bandy fotsiny zay zara raha nisy bandy madinika teo amin'ny ray faingo 5 centimetatra zay niakatra sy niodidina tena toy zao ary vehivavy tsy rairay dia nanana zavatra to maro aminareo taona maro lasa zay tsaronareo hoe fa matetika rehefa nanapaka taratasy sika hainareo tsara ny gazety de nanao fikopahana lalitra firmatsiaro an'izany hainareo tsara eny ataoko fafanaon'izy ireo mandritra ny karnavaly zany hainareo tsara miantoneo toy zao taratasy misy koromborombony taratasy misy lodoka nisy zavatra no azony izy ireo mba hanaronana ny ambaniny toy zao no azony mba hanaronana ny ambaniny ity ampahany rehetra ty mianjanja ary samy borivolo fohy kely izy rehetra ary feno zavatra miolakolana toy zany teo amin'io tena borivolo kely ary feno manjamaso tena tsy hafa mihitsy fa mitovy endrika amin'ny mpivaroteny eny an-dalana ary nandeha teo niaraka tamin'io taratasy izy ireo ka faratsiana re zany eny taratasy no azony teo manoloany saingy rehefa tazana nandalo teo izy ireo ny teo an-damosiny fa ny fahitana ny fomba famindrana ary ny teo aloha sy ny tao an-damosiny sy ny fomba fitondrany tena oia io ve le fiangonana de iny fa lasa izy io fa niran'ireo irany twist and roll iteny izy ireo hainareo tsara na izay mety atsonareo an'izany nidina teo izy ireo niran'zany sady nandalo teo oia io ve le fiangonana fa nijoro teo aho sady nitomany tatao-poko ary io mpamosavy io raha ny efitro de tsy hafa mihitsy akory io fa lay izy io lay fiombona be nireo fiangonana manera-tany zay mitarika azy ireo nivarina teo amin'ilay lalana ny zorany niala ny akavy izy ireo ary tonga tsy tazana tao amin'ny fahasimana mbola niteny an'io mozika io ihany sady nanao feo hafahafa be no nanetsiketsika ny vatany naketsy sy nakeroa ary aveo toy zany nananao foana toy zany teo am-pandehanana ary efa andeha anondrika ny loha ka de ozy andraso tsy maintsy tonga eo indray ny ampakarina
ary nijery a indry fa niverina teo indray izy ireo ary nandalo teo reo raha matokeny mahafinaritra jerena samy mijery tsara azy rehetra raha nandalo teo ary tsikariky fa samy hafa ny fitafina izy rehetra ny anankiray nisy karazana vololava ntsiroroka atao an-damosina ary nisy nanolana zany toy zao mety allemande izy io na nitoy zany fa nijery azy ireo a avy eo rehefa nanomboka niala izy ireo nisy roa na telo tamin'izy ireo tateo arina somary niala andaharana ary efa ika teo amin'izy ireo a fa niesaka izy ireo niverina andaharana indray de nahita azy ireo a de nianiala tsikelikely le fahitana ka nivadika teo anatrehako eny zao ary ny fandikana ny antony eny tsarovy vao avy ny soratako zany mbola tsy vitako mbola tsy nanoratra nyrety soratra reto ah fa eto ampitoriana ny maraina no nahazokony amin'io teo ampitoriana mihitsy tsikaritra moa fa ny fiangonana de tsy hitanyseho afa-tsy fa fahamarinana zany resaka azy ny ray any an-danitra zay nanoratra ny teny malala fa fahamarinana no ambarako anareo hitanareo fantatro fa fahamarinana lazaiko ary tsy nanalan'io a raha tsy vao minitra vitsimono zay to zany na hoe voatsela hitanareo tsikaritra ve hitanseho indro ny ampakariny lay vo voalohany sy lay vo faharoa izy roa de tena iray ihany ary zao no natonga azy ireo samy nitafy akanjo samy hafa avy amin'ny firenena rehetra miaviana izy io fa izay nisy nylay ampakariny samy lava volo izy rehetra tsy nisy manjamaso ka tovavy tena tsara tare ary nijery azy izy ireo maneho an'lay ampakarina mivoaka avy amin'ireo firenena rehetra zany hitanareo izy io naneo firenena iray ny tsiraray tamizy ireo raha namindra ny fanitsy tanteraka tamin'ny teny hitanareo ary avy eo nilaiko no nanara-maso azy io hiala eo amin'ny laharany teny izy io raha tsy arahako maso rehefa nandalo teo izy io raha mandalo toy zany mety ho fotoana hoany eo rehefa tapitra ny ah eny rehefa vita ny ah na mety ho inona io de inona niverina izy ireo nanao zay rehetra azo natao de niverina teo nakeo amin'nitsiny satria nijery zavatra hafa teny ivelany teny izy ireo nitazana ny fiangonana zay nivoaka nakao amin'ny fahasimbany io fa nydroa reo loalaharana tsy niala mihitsy reo zay tatio arina ny rona ny telo tamin'izy ireo ihany no somary nivoaka kely ny akavanana ary to tahaka ny hoe niezaka niverina tamin'nitsiny izy ireo raha nandalo teo vao nandalo teo an'loko fotsiny izy ireo o toy ny elanelany eto sy ririndrindry teo amiko ary nijoro teo ah avy eo nahitan'io samy nanalavitra ary lasa zany nefa tsikaritra reo fa indray mandeha ihany no niseho ny fiangonana tamin'ny firenena rehetra ny fiangonana fa ny ampakarina kosa tonga indro hitanareo hoe nisy teo eny tsy nalalanyio ah nefa nampitaiko tamin'ny afatra ny maray zany tsy nalalanyio ah hitanareo latsaka tao amin'ny tany lay vo tao nise io lay vo voalohany fa nandalo teo amidingan'ireo anaram-piangonan'ireo zany zay tsy mivoaka raha tsy indray mandeha ihany fa lay ampakarina no miverina indray amin'ny any farany olonerako hitanareo lay sanganasa no nyvolavolaina zay no antony nahitana azy io hita indray fandroany tazana voalohany izy io avy eo tazana fandroany ary tena ntovy tanteraka lay fandroany tam'ilay na izy azy tamin'ny voalohany andriamanitra mianitra dina malaky de malaky riainy ao am'voany fangana indrindra tsy niseho intsony reo hafa rehetra reo lasa izy reny de tsy niverina teo intsony fa lay ampakarina de niverina satria izy io no alfa sy omega andriamanitra lay mpanao sikotra lehibe no nanao sanganasa iray ho azy satria silakilay sanganasany voalohany izy io toy ny nanaovany an'io tao amin'ny saedena ka nakany silaka tamin'izany ka nanaovany silaka hafa ary io lay simba sy lavo eto izy de teo ampanorenana zany ray tamin'ny fotoana rehetra io de namoaka an'io sanganasa io izy de nokapohany zany mba ahafahana io ampahany zay nokapohany io mba ahafahana mamerina indray an'io sanganasa io indray koa lay sanganasa sy lay zanak'andriamanitra lay sanganasa sy lay ampakarina ary zany de silaka avy amin'ny any zay tsy maintsy ho fataterahany teny efa tanteraka ny teny ary vonona ho amin'ny fiaviany tomposika re fiangonan'andriamanitra velona aondreo ny fonareo sy ny tenanareo anatrehan'andriamanitra marin'ireo zavatra reo fantatro fa toy zao no fandrenesana an'izany hoe misy karazan-javatra lehibe mety isy ka tena hiparitaka manerana ny firenena tsy mbola nisy mihitsy zany tsy manova ny fanaona izy mety aiza ho feny fakasitrahana fotsiny ry fiangonana mety aiza ho feny fakasitrahana raha eo am'izay maizy anareo ankehitriny anareo raha ao amin'ny kristy satria hitanareo eny rehefa ity tsaro fa io aina rehetra io de iangona ao am'voany ho amin'ny fitsanganana fa ny tao no tsy maintsy hodorana ny sisa teo am'izany ny akova sy ny sisa no tsy maintsy hopitehana ary potika zany aza miakina amin'ny reny anaram-piangonanareo reny mitoera ao amin'ny teny lay aina andriamanitra sy ny sanganasany inona aveo no misy ao amin'ny milenium kristy sy ny ampakariny tafaverina ao amin'ny sahany milenium amen
tiako izy, tiako izy, satria ny tiay mialoha ka maty ho famonjena ahy teo amin'ny azo tao Kalvari. teo no nokapohana azy, isika kosa nanao azy ho nasiana sy nokapohan'Andriamanitra ary napahorina, nefa izy dia voalefina noho ny fahatsoantsika, izy dia nitotoroina noho ny elontsika. Move misy eto anio maraina ka tsy ao amin'ny voanio izy anio maraina, ka raha indro ny aina ankehitriny fa eo ampanendahana ny silany farany amin'io akofo io, satria efa eo am-pahamainana ny akofo. Firy ny malala fa efa eo am-pahamainana ny fiangonana pentekotista? Ino zany? Eo am-pialana amin'io ny aina. Raha ny marina efa niany io. Ara nisy fahitana mialony amin'io ampakarina io, dia manontany tena raha tsy efa feno tanteraka ny ampakarina raha izay. Tiako izy, tiako izy, satria ny tiay mialoha. Ka maty ho famonjena ahy teo amin'ny azo tao Kalvari. Anondrika alohantsika isika ankehitriny, raha nisy olona eto ka tiany ho tsarovana raha atsapanareo fa tsy mbola risaka azy, mazava loatra zany. Tsy mbola nisy fahitana hitako teo amin'ny fiainako ka tsy nisy zavatra nitranga taoriany zany. Fa marinana no nambarako. Tamin'ireny fotoana hafa rehetra ireny, raha nilaza ny marina dia niprofon'Andriamanitra zany, koa famarinana no nambarako amin'ity indray mandeha ity. Tsy fantatro hoe andro toinona no ny ainantsika, nefa fantatro fa tsy misy zavatra andrasana intsony. Tsy afaka isy politisianina hipotry aho ka hanitsy ny zava-misy. Ireo politika rava ny firenena. Andriamanitra, afaka kao amin'ny alalinana ampy ve nareo mba hatsapan'izany? Rava ny firenena, tsy firenena fa reo firenena. Ny eto ny tsara indrindra amin'izy rehetra eo, nefa ravo zany. Koa raha ravo reo firenena dia ravo zao tontolo zao. Ary reo fiangonana, raha ny hevitro ny Pentekosta ny tsara indrindra tamin'izay efa nananan'izy ireo, nefa ravo izy io. Andriamanitra mamindrafo aminay. Raha tsy mahalala azy ianareo, fangana re, fangana. Raha mahatsapa fiainana ianareo dia mivoa amin'ny fahotanareo, mivoa amin'io misy anareo io. Makanesa eo mivony, fangana. Ho faty ianareo raha ao amin'ny tao na ao amin'ny akofo. Mivavaha raha iry sika ankehitriny. Tiako izy, miankina aminareo sisa ankehitriny. Tsy manana anara-piangonana sika nantoy zany. Kristiano no ananantsika. Manasa anareo hanompi araka aminay, hiaraka aminay mandra-piavina. Tsy hainay ny ametraka ny anaranareo ao amin'ny boky. Tsy manana boky zahay. Tianay ny anaranareo raha ao amin'ny boky ny fiainana. Amin'ny alalan'ny fahaterahana ihany no ahavitanareo an'izany. Tsy tianareo ve ny hanao an'izany amin'izao fotoana izao? Mangatafy fiainam-baovao amin'ny Kristy. Ampiditra anareo, ametraka ny anaranareo eo amin'ny bokiny. Raha tsy ao zany dia afaka nanao fiambonana aminay ianareo. Tianay ny hiaraka aminareo. Tiako izy. Andriamanitra malalo, ampio ny tsiraray ankehitriny mba andiny tena. Ahitana raha ao aminy zahay. Ny tianay ianao, nokapohana ho anay ianao, nefa zahay no nanao anao ho nokapohana sy nampahorian'Andriamanitra. Miangavy aho Andriamanitra mba hiantsona ao ny tsiraray. Tompo miresaha amin'ireo zanako, amin'ireo olon-tiako, amin'ireo sakaizako. Ekeo zany Tompo amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Don't let anybody wait too aza vela isy olona iandry ela intsony tompo. Looks awful close. Tena to manakaiky tokoa zany. Harvest is truly ripe. Efa tena masaka ny ojinjaina. The great combine. Amakivaky ny firenena lay milina fijijana lehibe an'Andriamanitra ndray androany. Straws will fly everywhere. Ipitika etsy sy arony mololo rehetra. But the wheat shall be gathered Fa ny vary no angonina ho ao an-tsobotra. taken up. Akariny For in it is life. satria misy aina ho aminy. Grant, Lord, each request. Ekeo zany of tompo, each hovaliana prayer. ne ny fangatana rehetra, ny vavaka rehetra ne ho tonga eo anatrehanao. I pray for them, Lord. Mangataka ho azy ireo tompo. I pray that you won't let any that you Mangataka aho ny tsy amelanao isy very zay rehetra eto tompo. They Ny mipetraka teo amin'ny toerana sarotra izy ireo. Ny tondra fiara avy lavitra. And whatever that we have Ka need of, zay rehetra ilainay, give it to us, Lord. omeo anay zany tompo. Whatever is good for us. Dia zay rehetra tsara ho anay Not tompo. what's good in our sight, Tsy hoe zay what's tsara good eo in your masonay, sight. fa zay tsara eo masonao. We want to stand as a Tianay ny chaste joro virgin ho toy ny virjinina that's been madio, chastened, zay voakapoka rebuked of God, sy vohitsy that we n'Andriamanitra might mba be hahafahanay purged from our ho sins. voadio amin'ny fahotanay. And I offer my Ary prayer for atolotro Lord. azy ireo ny vavako tompo. I don't know how to Tsy pray. haiko zay fomba hivavahana. We're talking to the mighty God. Miresaka amin'ilay Andriamanitra tsy to zahay. And what human being is Ary there, izy what am'izay mortal olombelona eto, izy am'izay mety maty, no mahay mivavaka araka ny tokony ho izy eo anatrehan'ilay Andriamanitra velona. But Lord, Nefa tompo, my mispronounced reo teny words, tsy my- voatonoko tsara, and my ary reto now ento milaza sy mpisolo tena tononiko, tsy amin'ny toerany. Raha vitanao ny naka ny abdiana ataon'ilay zazalahy kely ndray mandeha iny, ka nataonao fehezantena, vitanao ny anao ankilany an'izay ento milaza sy mpisolo tena tononiko. Fa hijery fotsiny an'izay inoko tompo. I believe you. Mino anao inoko ty teny ty, ary mino an'ny olona tsirairay eto ah. And Ary mitondra azy ireo eo amin'io altary io tompo ampinono. Fa manelanelana anay amin'ilay Jehovah lehibe eo, is the blood of his son. ny rany zanany Jesosy. And the blood shall Ary speak ny for ra us. no iteno anay. When you smote him on Rehefa Calvary, nikapoka you azy said, teo Kalvari ianao, de hoy ianao mitenena, hear him. izy no enoy. And the blood, the Ary Bible ny ra says, hoy ny speaks Baiboly greater things de miteny than tsara the blood. lavitra no ny ran'ny zanak'ondry tao amin'ny testamenta taloha. For the blood of Christ Satria ny rany speaks Kristy greater de miteny tsara lavitra no ny rany Abela. greater things. Zavatra tsara lavitra. Mitenena tompo fanavotana ho anay. Raha iny zay fa miantso amin'ny alalan'ny ra. Great Father of Ry God. ray ny fiainana lehibe o. Include us, Lord. Ampidiry ho isan'izay tompo raha nanoto zay, esory hiala aminay zany. Tsy tianay no to zany tompo, tsy zay sitrakay. And we realize we're Ary tsapanay fa velona eo amin'ny lalana tena matsiravina sy maisa zay, toy ny voalazanay tanam-piandohana. Fa miakatra ny tendrombohitra zay, mandalo toerana maro mikitaotona, matroka ny sakely-dalana, nefa mitondra ilay hazavana zay. May we see Ho hitanay miandalana ane zany, raha mandroso zay ankehitriny, until we meet mandra-piaonanay indray. like Toy pilgrims ny progress, dian'ny mpivahiny, till we finally catch the mandra-pahatonga anay eo an-tampon'ilay avoana. guide us, O Shepherd, Tario lalana zay ry mpiandry ondry eo, great Jehovah. Jehova lehibe o. Lead us Tario by amin'ny thy spirit. fanahinao zay. And we know that we're Fantatray fa far from mbola the lavitra masterpiece, ny hosangana azy but zay, we're looking nefa where de we were mijery hid an'ilay from. toerana nakananay zay. The real masterpiece. Lay In tena him we trust. sanganasa, Let's take us ary ao to him, aminy Lord. tokonay, eto eo aminy fotsiny zay tompo. Grant it, Lord. Ekeo zany tompo. Heal all the Sitrany ny sick. olona marary eto tompo. Nanao azo ny kapohana sy nampahoriany zay, But he was wounded for our nefa izy de transgressions. voalefina noho ny fahadisoanay. God's Lay masterpiece sanganasan'Andriamanitra noho ny kapohiny, and he was ary wounded for our nitorotoroniny izy transgressions. noho With ny his elokay, stripes we were healed. nitikapoka taminy noho nasitranana anay. Heal the sick, Sitrano zay Lord. marary In your tompo. divine Eto amin'ny truth. fanatrehanao ry While we Andriamanitra, know that you're here. fa fantatray fa eto ianao. Cleanse our Diovy ny souls, fanahinay, our ny hearts, fonay, from all evil, amin'ny ratsy all rehetra, bad amin'ny thoughts, fisainana ratsy rehetra, all evil ny communication, amin'ny resaka ratsy rehetra, all things of amin'izay wrong. zavatra ratsy rehetra, diovy zay. And we pray, Father, Ary angatanay raha eo ny anasitrananao ny aretinay. and let us leave Ka here aoko zay feeling that hiala we eto are amin'ny fahatsapana your ny tenanay, sanctified children. ho zanakao no And amasinina. with the blood Ary miaraka over us, amin'ny ra we mandrakotra speak anay, the blood, no itenenanay amin'ny alalan'ny ra, ny teny. Grant it, Lord. Ekeo zany tompo. We ask in Jesus Christ. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Amen. Amen.
andriamanitra ranay eo amin'reto mosary reto osory amin'ny fanatrianao izy reto tompo aoka ny fanatrianao eo amin'izany na izanaiza lehany eo amin'izay ametrahana any zany na izay vatana marary ho sitrana ane izy ireo ary nahoana nahoana raha misy tokantrano ravano any ampiavanjo zany tompo ry mpanao sikotra lehibe ekeo zany tompo volavolao zahay ka ataovy zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra inonay fa eo ampandraisana ny fanafitsiana azy farany ny ampakariny indana iala avy amin'ny raha fivavahana rehetra izy io amin'izy rehetra de isy lay fidijana lehibe fa hatreo tompo ataovy ho salama sy hofaly izy ireo mba hanompo anao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiako izy tena tia azy ve nareo satria ny tiay mialoha ka maty ho famonjena ahy teo eny azonareo ve ankehitriny ny antony tenenako anareo mafy tsy hoe satria tiako ianareo ny tsy hoe satria tsy tianareo ah tena tiako ianareo te hanana sanganasa ho an'ilay lehibe ah mety voatery aho ny andratra ny sasantoy zao nefa azo sanganasa andray androany raha zoroko ifanitsy amin'ity teny ity zany mihitsy eny ho Jesosy zao nafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty tokony hifankaty fatratra tokoa sika isaorana ny fatorana zay mampiray ny fotsika amin'ilay fitiavana kristianina lay fiombonana amin'ny fisainana madio fa toy zany ny any ambony andesika ifandray tanana rehefa misy tafasaraka amitsika de miteraka fahoriana ao anaty zany nefa mbola ho tafaray fona ny fotsika sady manantena ny iaona indray raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy ry zaza malahelo sy ory anome anao fifaliana sy antoko zany raiso zany naizanaiza aleanao anarana sarobidy o mamy re fanantenantany sy fifaliany lanitra anarana sarobidy o mamy re fanantenantany sy fifaliany lanitra eny tsaro fa eo am'izao diatsika zao raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy ho fiarovatratra amin'ny fanahiana rehetra rehefa miangona manodidina anao ny fakapanahy inona no ataonao eo tonoany ambavaka fotsiny io anarana masina io o anarana sarobidy o mamy re fanantenantany sy fifaliany lanitra anarana sarobidy o mamy re fanantenantany sy
fifaliny lanitra. Mandra-piaona antsika indray. Andesika iondrika. Oh, I love to sing. Oh, tiako hihira io. Mandra-piaona antsika indray eo an-tongotry Jesosy. Mandra-piaona antsika indray. Mandra-piaona antsika indray. Ombanareo ane Andriamanitra.